loha hevitra moa zany araka ny efa fantatsika dia ny mahalala an'Andriamanitra. Tiako ahoana ny fahitanareo an'izany loha hevitra mahalala an'Andriamanitra zany. Entsika nomboana anazy dia anome andeha tsoratra masina maromaro aloha anehoana aminareo hoe ohatra ny misy dikany ihany zany hoe mahalala an'Andriamanitra zany zay ny tsika ampidirana azy dia aveo tsika miditra amin'ny hoe inavy no ahoana avy ny fomba hitondrantsika an'io loha hevitra mahalala an'Andriamanitra io. Romanina 10:1 ka hatramin'ny 4 no iangatsika. Romanina 10:1 ka hatramin'ny 4. Antso mafiko izy ity anisan'ny andin-tsoratra masina zay tena mipetraka atao anatiko foana, miverina foana le izy. Tonga dia teneniko anareo izy afaka jerenareo anaty baiboly raha ohatra ka. Zao ny voasoratra hoe ry rahalahy, ny riny foky sy agatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena. Fa vavolombelona ireny satria mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araka ny fahalalana. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy dia nitady hanamarina ny tenany ka tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa Kristy ny farany lalàna ho fanamarinana izay rehetra mino. Zay le andin-tsoratra masina nomboantsika azy fa hitanareo sahady eo misy teny hoe fahalalana sy mahalala maromaro ao anatiny. Ry rahalahy ozy izy, ny riny foky sy agatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny, ireny jiosy mpiray tanindrazana amiko ireny ny tia nyresahana eto dia izy mamoaka an'izay tsara mihitsy hoe ny riny foky sy agatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny jiosy mpiray tanindrazana amiko ireny dia famonjena. Ny dikan'izany dia zao ozy izy Paoly dia vavolombelona ireny, zany hoe izaho koa dia ohatran'izy ireny taloha, ohatran'ny zareo ireny taloha mazoto an'Andriamanitra saingy tsy araka ny fahalalana. Dikan'izany dia zao hoe i Paoly mitovy amin'ireo jiosy namany tamin'izany fotoana izany sy mitovy amin'ny tsy diso ary tsy manaratsy raha miteny hoe ny akamaroan'ny kristianina amin'izao fotoana izao dia mazoto an'Andriamanitra. Raha voasa an'Andriamanitra dia mazoto, tafika masina, maminany amin'ny anaranao, mamoaka demonia amin'ny anaranao, manao asa lehibe maro amin'ny anaranao sy ny isan-karazany. Tsy teneniko intsony le titra isan-karazany satria lazainareo mamely fa be dia be ny mazoto be amin'ny asan'Andriamanitra saingy tsy araka n'inona ozy izy fahalalana. Izy tsika ty tsy manana fahalalana an'Andriamanitra, tsy fantany akory hoe izy ho Andriamanitra zay tompony io. Fa samy makany am-piangonana ny olona rehetra, samy manompo an'Andriamanitra ny olona rehetra dia mba manao koa izy. Ianao ve hiangona moa dia tsy mba handray anjara na farafaratsy ny sampana vondrona fototra laika na fampianarana sekoly alahady na inona, fa tsy fantatra akory le Andriamanitra, tsy fantatra. Dia inona ny vokany rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra? Heverina fa ny fanaovana an'ireny no mahamarina azy eo anatrehan'Andriamanitra sy azahoany fitahiana amin'Andriamanitra. Zay le izy. Fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany. Ny heverina zany fa rehefa manao an'ireny izy dia zay izy no marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ozy izy Paoly hoe tsia ny ilain'ireny olon'ireny voalohany indrindra aloha dia famonjena. Satria ny olona tsy manam-pahalalana dia olona tsy manana famonjena. Ny riny foky sy angatahako amin'Andriamanitra ho an'ireny dia famonjena ozy izy Paoly. Na dia mazoto an'Andriamanitra ohatran'inona ary ianao rehefa tsisy fahalalana dia tsy manana famonjena. Satria maninona? Na dia mazoto manao asan'Andriamanitra ary ianao dia mbola tsy voavonjy zany satria lasa mitady hanamarina ny tenany. Tady hanamarina ny tenany izy ka tsy nanaiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Zay ny olana. Dia nefa hitantsika le ohatra ny tantaraiko teo. Jesosy Kristy no ny teny izay tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay
tsy efa nandroaka dia moni tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ahoana ozy izy Jesosy Kristy? Tsy fantatra kory ianareo hatr'izay tsy mifankalala mihitsy zany reo. Tsy fantatra kory ianareo hatr'izay melamiko ianareo mpanao meloka. Tsy afaka manamary tena amin'izany nareo fa ho ananareo dia mbola mpanao meloka foana. Tsy mahamarina anareo mihitsy fanaovanareo asan'Andriamanitra be dia be. Ny zava-dehibe ilainareo dia ny fahalalana an'Andriamanitra. Faharoa, ity lazainy Hosea ty haitsika tsara ty. Aiza misy izany? Hosea 4:7-9. Mazava-dehibe an'ilay fahalalana aloha zao mbola resantsika. Hosea 4:7-9 dia milaza hoe ringana n'oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Fa sao dia mieritreritra ianao hoe kristiana, sao dia mieritreritra ianao hoe vahoaka an'Andriamanitra. Fa ny vahoaka an'Andriamanitra rehefa tsy manam-pahalalana dia manina ozy izy? Ringana. Zava-dehibe ny fahalalana ao an'Andriamanitra. Ringana satria nandavy fahalalana ianao. Amin'ny ankapobeny moa ny Andriany no anarina. Zany nahita olona anankiray mifanena tamiko tamin'ity herinandro ity dia inona ny lohahevitra? Tsara kosa aloha ilay gasy be fa inona ny lohahevitra amin'ity mahalala an'Andriamanitra? Tsy hay vesy, fa haiko izany. Tsy ilainy izany mahalala an'Andriamanitra izany. Ny fampiarana an'izay efa kely mbo haiko aloha ny zava-dehibe fa tsy ny tady fahalalana foana. Satria fahalalana mampanina ozy izy tsika? Ozy izy nareo. Mampieboebo dia tsy tonga izy. Dia ozy izy mino mihitsy fa betsaka ny olona tsy tena mazoto androany rehefa hoe mahalala an'Andriamanitra. Raha ohatra ka resaka hoe fampiarana dia mazoto ny olona na ohatrinona ny formation na andaniana ohatrinona ara dia feno foana. Satria application ahoana ny atonga anao leadership, ahoana ny atonga anao ohatr'izao, ahoana fanaovana zao, ahoana fanaovana zao, mazoto be. Fa rehefa hoe ahoana ny alalana an'Andriamanitra, laviny. Ozy izy hoe satria nandany fahalalana ianao dia maninona koa? Dia mba laviko kosa tsy ho mpisoroko tsony. Na dia mpisorona ara zany rehefa tsy te halala an'Andriamanitra dia laviny koa. Laviny koa. Fahatelo, mazava-dehibe ny fahalalana an'Andriamanitra. Hosea 4:9-5. Amin'ny bokin'ny Hosea ihany no jerentsika, ny ankapobeny any amin'ny testamenta vaovao no jerentsika. Io ilay nyresahako tany amin'ny Facebook hoe be dia be inge io teny io anaty baiboly hoe mahalala an'Andriamanitra io e. Ary ezahantsika jerena daholo reny teny rehetrarehetra reny dia hamohantsika an'izao fampianarana izao. Satria mbola vao manomboka tsika izao migasy mahay mamaky baiboly. Io ny fototry ny atao hoe gasy mahay mamaky baiboly. Tsy aty amin'ny gasy mahay mamaky baiboly ianao nianatra hoe ahoana ny fanaovana izao na ahoana ny fanaovana izao. Hoe azo atao ve izao sa tsy azo atao ve izao. Tsy mampianatra an'izany ny gasy mahay mamaky baiboly. Rehefa nianatra tsika ny amin'ny fahoriana dia Andriamanitra ny jerentsika hoe ahoana ny ataon'Andriamanitra anao rehefa ao anaty fahoriana ianao. Rehefa nianatra tsika ny amin'ny culpabilité dia Andriamanitra ny jerentsika hoe inona ny ataon'Andriamanitra ao anao rehefa nanoty ianao. Fa tsy hoe manaova an'izao dia aza manao an'izao. Ny antokana teren'ny gasy mahay mamaky baiboly dia zao hoe mamaky baiboly. Zay ihany ny zavatra tokony atao tokany. Fa ny ankoatran'izay dia hoe izy io Andriamanitra io. Nresantsika foana hoe ny fon'ny baiboly dia Jesosy Kristy. Dia nijeren'i Jesosy Kristy mamaky ao anaty baiboly fa tsy ny hanao an'izao na ny tsy hanao an'izao. Zay izy eto. Raha sao ianao vao tonga dia ampahafantarina anao, nefa tonga ianao hatramin'izay dia izay no ampahafantarina anao ny mahalala an'Andriamanitra ny zava-dehibe. Inona ny antony? Hosea 4:9-5 dia izao lazainy Hosea hoe satria famindrapo-ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Ny olona tiany olona foana ilay mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra, manao zavatra ho an'Andriamanitra. Tsy izany ny tiako ozy izy Andriamanitra fa famindrapo. Dia fahatapany faharoa dia ahoana ozy izy? Ary fahalalana an'Andriamanitra noho ny fanatitra dorana manontolo, holocauste ny dikan'ity. Aleko lavitra fahalalana an'Andriamanitra, ianao mahalala an'Andriamanitra zany ny zava-dehibe amiko. Andriamanitra no miteny eto. Aleko lavitra mahalala an'Andriamanitra toy izay ianao manao fanatitra. Na foinao daholo ary zavatra rehetra ka tsy fantatrao tsisy dikan'izany. Io fahalalana an'Andriamanitra ny sitrako noho ny fanatitra dorana manontolo.
ny Paoly ara-moa dia zava-dehibe mihitsy ny lazay. Toby gasy mahay mamaky baiboly ihany koa dia nina moa ny dika teny ampiasaina dia ampiasaina daholo. Ity aloha ny fototra. Dika teny protestanta na itsy natao fanitsiana fanenina. Le ampiasainareo iny zany efa fanitsiana fandiminy. Fa tsy hoe iny akory le latsaka avy any an-danitra. Fa efa nahitsy koa iny. Fa ity izy le fitentsika zao. Fa na izany raha novakitsika dia ny DM, mamaky DM koa tsika, mamaky baiboly katolika koa tsika, mamaky an'le 1965 tamin'izany iny nadika nahitsy le ampiasainareo. Dia ohatr'izao ny ilazany DM ny antom-pisian'ny Paoly, ny fiainan'ny Paoly. Filipiana 4:10, ny aniriko. Jereo tsara. Be dia be zavatra irin'ny olona fa ho an'i Paoly ny aniriko dia ny ahalalako ny Kristy. Ny aniriko dia ny ahalalako ny Kristy ka hatsapako ny herin'ny fitsanganana ho velona sy ombonako fijaliana aminy ary ny havanahafako azy amin'ny fahafatesany. Tsy andinika an'io lavabe tsika fa raha mbola zany hoe hanahafako azy amin'ny fahafatesany zany tsy zavatra mora. Grave zany na dia tsy hodiniantsika an'le izy. Fa zany ny atao hoe olona mahalala ny Kristy. Io zany ny tena fanirindrindra. Dia eo ambony eo zay ny mahatonga an'le teny aitsika eo amin'ny Filipiana 4:15 hoe entiko ataoko fahatahorana avokoa ny zavatra rehetra noho ny ambony indrindra ny atsaran'inona ny fahalalana ny Kristy. Jesosy tompoko, noho izy no anaovako fahatahorana ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hahazahoako ny Kristy. Tanareo le habean'le fahalalana ny Kristy, fitiavan'ny Paoly an'io dia fony daholo ny zavatra rehetra, ataony taimboraka daholo ny zavatra rehetra, na ny titrany na ny maha-izy azy, na ny arena ny rehetrarehetra. Zao ozy izy dia Hebreo, avy amin'ny Hebreo, avy amin'ny taranaka Benjamina, raha fariseo zany nazoto indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, zany nanara-dalàna indrindra sy ninona, fa ataoko taimboraka ireny. Io no teny farany ratsy indrindra soratanao anaty baiboly. Fa na ny lazan'ny Paoly azy dia tsy zakany sofintsika. Tsy zakany sofintsika. Le zavatra heverin'ny olona tsara sy ankinan'ny olona ataon'ny Paoly taimboraka satria ny aza zava-dehibe dia ny fahalalana ny Kristy ary tena tsara zany. Ambony indrindra zany tsara ny fahalalana ny Kristy zany ozy izy. Dia izay ny aniriko ny ahalalako ny Kristy. Ity anankiray ity andininy manaraka ty fahadimy dia tena fototra lehibe ary Heverina antsika foana ity mandra-patafiditra azy tsara ny anatinareo. Jaonina 7:17. Ny haitsika dia ny 7:9 fa avadikitsika izy, averintsika ataontsika ny herina indray zany. Zay ity. Miara-manao tsika fa izy tsy mahay an'iny kosa indrindra fa akaiky izao ny Krismasy. Jaonina 7:19, isa 2:3. Fa anana inona ny dika an'le fiainana mandrakizay? Dia ny Jaonina 7:17, avy amadikitsika izy dia atombontsika any amin'le fiainana mandrakizay. Dia izao no lazainy hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Tanareo fa ngezabe zany atao hoe mahalala an'Andriamanitra zany. Izay mihitsy le fiainana mandrakizay ho an'le olona tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, zany hoe mba hahatonga anazy hahalala an'Andriamanitra. Ny témoin de Jéhovah koa mandray an'io, tena tia ny témoin de Jéhovah io satria miteny hoe Andriamanitra tokany. Dia eto hoe Jesosy Kristy nirahana fotsiny izy. Fa hitantsika hoe izy fanitsika Jesosy Kristy sy Andriamanitra zany raha ihany. Ny ahalalako ny Kristy sy ny mahalala an'Andriamanitra mitovy ihany, raha ihany zany. Zay nge io mahalala an'Andriamanitra hoe fiainana mandrakizay io. Zay mazava-dehibe azy rehetrarehetra. Zay mifampidirana mandao hiditra amin'izay tsika ary amin'ny hoe
inona ahoana nitondrantsika an'ity fampianaranyity. Voalohany a dia ho fantaritsika aloha ny atao hoe mahalala amin'ny akapobeany fotsiny mihitsiny, le teny hoe mahalala mihitsy no ho fantaritsika izay mety ho heviny rehetrarehetra. Vitsy zay a, zay tsika vo hijery ny dikany hoe mahalala an'Andriamanitra. Iny amin'izay ara ny tena dikany io mahalala an'Andriamanitra io rehefa vitsy zay. Dia aorian'izay a, dia hijeryntsika ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra aloha. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia maninona? Dia avy eo indray tsika hijery hoe rehefa mahalala an'Andriamanitra indray ianao dia mampaninona izany. Ary farany a, dia izay tsika voajery ahoana amin'izay ara ny fomba hahalalana an'Andriamanitra. Inona ny atao hoe mahalala? Ahoana izany mahalala an'Andriamanitra izany? Inona ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra aloha, dia avy eo inona ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra, ary farany dia ahoana ny fomba hahalalana an'Andriamanitra. Lasa tsika miditra amin'ny hoe atao hoe mahalala. Ahoana izany mahalala izany? Mazava ho azy amin'ny teny frantsay ny dikany dia connaissance. Haitsika izay. Connaissance ny dikany amin'ny teny frantsay. Amin'ny akapobeany a, ohatrohatr'izao foana ny fahazahoako an'ity efa hatramin'izay mbola tsy nanao an'ity étude ity a, dia efa ohatr'izay no nazahoako azy. Tamin'ny 1996 any nanomboka nandinika ny hoe mahalala an'Andriamanitra io. 1996 mbola tsy teraka ny sasany taminareo tamin'izany. Tamin'izay any nandinika an'io, mipetraka foana le izy. Hoe ny atao hoe mahalala dia mahafantatra bebe kokoa. Zay, mahafantatra bebe kokoa. Misy azy zany mahafantatra dia misy ny mahalala, fa somary mahafantatra bebe kokoa le izy. Mahafantatra gamba ty amin'ny lafin'ny savoir kokoa, fa tsy connaissance, fahaizana savoir, fa azo raisina amin'izay ihany koa ny fahalalana. Zany hoe fahaizana azo avy amin'ny alalan'ny fianarana. Zay ny fahalalana, ny savoir eto zany. Savoir dia fahalalana, fahaizana azo avy amin'ny zavatra nianaranao. Rehefa nianatra lalàna ianao a, dia mahalala ny atao hoe ny lalàna, fandehan'ny lalàna rehetra dia fantatrao zany satria nianaranao. Zay ny heviny fahatelo zany. Ny fahefatra indray a, dia atsotsika amin'ny teny frantsay hoe état de lucidité na fahazavai-tsaina. Matetika rehefa mampianatra ny mpampianatra dia manontany foana hoe mazava, dia manaiky ny mpianatra hoe mazava. Zany hoe nahalala n'le tian'le mpampianatra mpitaina zany le mpianatra nazava tamin'le zavatra, dia zay le fahalalana ihany koa ny état de lucidité. Mazava aminao, ny nazava ny sainao rehefa ny nahalala ianao. Zay. Mbola fahalalana amin'ny akapobeany fotsiny resantsika eto a. Dia avy eo ny discernement. Ny fahalalana koa zany dia azo adika hoe discernement, zany hoe fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy, ny mety sy ny tsy mety. Olona manam-pahalalana mahay manavaka hoe ty mety a, dia ty tsy mety. Zay ny hevitry ny fahalalana manaraka. Manaraka d'expérience na traikefa. Eto indray le fahalalana tsy azonao tamin'ny fianarana, fa azonao tamin'ny zavatra niainanao. Dia ainao le izy satria nilalovanao, niainanao, niatra taminao, netraika taminao. Zay ny dikany hoe traika. Efa netraika taminao le zavatra, dia anananao traikefa zany le izy. Mahalala ihany koa ianao zany amin'izay fotoan'izay vokatr'izay zavatra izay. Ny hevitry ny fahalalana ihany koa dia célébrité, laza. Izany tsy mahalala ny gangsta baba na kristiana mpivavaka be ohatrin'inona ary, satria malala izy, malaza izy. Izany tsy mahalala ny Joseph Dafy na tsy kristiana ary, satria malaza izy. Zay samy mahalala n'izany daholo tsika. Zay zany hevitry le mahalala, rehefa zavatra malaza dia fantatrao le izy.
manaraka ny information fahazahoana vaovao dia samy mahalala daholo tsika rehetra fa misy ny pesta satria izany foana ny resahana na any amin'ny tabajotra sosialy na any amin'ny télé sy ny gazety sy ny radio dia mahalala tsika hoe misy ny pesta. Zay zany ny hevitry ny mahalala, information fahazahoana vaovao. Heviny anankiray ihany koa dia ny fifandraisana. Fifandraisana rehefa mifankahita amin'ny olona za miteny hoe faly dia le olona koa milaza ny anarany dia ahoana ozy isika faly malala anao na dia tsy faly ary ny anaranao dia mba tonononao koa ny anarana faly malala anao fahafantarana misy fifandraisana zany eo olona anankiroa mifankahalala dia lasa mifandray. Dia ity koa zay mahatonga antsika malagasy tsy maro tezitra foana matetika hoe mipetsaka ny gasy manam-pahaizana fa tsy manam-pahendrena satria logiquement ny fahalalana dia tokony miaraka foana amin'ny fahendrena. Ny olona manam-pahalalana dia tokony olona manam-pahendrena. Zay dia zany rehetrarehetra zany zany hevitra le mahalala daholo aloha raha heviny amin'ny ankapobeny raisitsika amin'ny dictionnaire na fiteny isan-karazany ampiasaintsika n'ity hoe mahalala ty a dia zany daholo ny fandehan'io. Hitatra kely tsika eto a hiditra amin'le hoe inona ny fifandraisan'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny fahalalan'olombelona. Manahoana ny fahalalan'Andriamanitra eo anatrehantsika fahalalantsika olombelona, manahoana ny fahalalantsika olombelona eo anatrehan'ny fahalalan'Andriamanitra. Andriamanitra indray ny mahalala eto a. Ahoana ny fahalalantsika mihoatra ny fahalalan'io Andriamanitra io. Ny Joba 2:7-2 dia zao ny ilazany azy hoe Joba 2:7-2 dia ozy izy hoe tena maliny tompo i Joba hoe fantatry fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Zay zany le fahalalàn'Andriamanitra aloha hitantsika eto a. Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra, tsy azo ferana mihitsy io fahalalana io fa tena ngeza loatra ny fahalalàn'Andriamanitra. Ny Salamo 7:7-7 a dia maneo an'izay koa hoe endre tsy takatry ny saiko ny hevitrao Andriamanitra o. Akory ny amaroany isany raha nisy azy a dia maro lavitra noho ny fasika nisany raha mifoa dia mbola ao aminao ihany. Ngeza loatra, lehibe loatra, maro loatra ny fisainan'Andriamanitra, ny hevitr'Andriamanitra ka tsy takatry ny saitsika fa ngeza be io Andriamanitra io. Zay le fahalalàn'Andriamanitra mihoatra ny fahalalan'ny olombelona. Dia Paoly moa tena ny haiko volana mihitsy aty amin'ny Romanina 2:7-7 resaka ny fahalalàn'Andriamanitra io. Rehefa avy nanazava momba an'Andriamanitra izy any amin'ny 1-9 dia alohan'ny amaranany azy sy idirany amin'izay eo amin'ilay 9 novaitsika. Rehefa avy hoe hiditra amin'iny 9 novaitsika iny dia zao no lazainy momba fahalalàn'Andriamanitra hoe endre ny alalin'ny arena sy ny fahendren'Andriamanitra ary fahalalany. Endre ny alala fahalalàn'Andriamanitra. Tsy hitalany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany. Iza ny nalalany sain'ny tompo ary iza mpanolotsaina azy? Iza valina? Tsisy izy ihany. Tsisy mahalala ny sain'ny tompo zany fa izy ihany satria ngeza loatra, lalina loatra zany fahalalàn'Andriamanitra izany. Zay zany le 3 nraisitsika teo Joba 2:7, Salamo 7:7 ary ny Romanina 2:1 dia miresaka ny hoe lehibe loatra le fahalalàn'Andriamanitra ka tsy takatritsika olombelona. Dia haitsika tsara ny Salamo 5:5-7 Salamo 5:5 Isaia azafady. Isaia 5:5-7 ny fihevitra ozy izy Andriamanitra tsy fihevitrareo, lalako tsy lalanareo, tahaka ny avo lanitra amin'ny tany. Jereo ny zany elanelan'izany firy metatra zany, firy centimetatra zany, firy kilometatra zany. Eny anisana azy ary dia firy année lumière zany. Fa tahaka ny avo lanitra amin'ny tany, ny avo lalako amin'ny lalanareo sy ny avo ny fihevitra amin'ny fihevitrareo.
tena mifanipaka be, atsimo sy avaratra, ambony sy ambany, tsy mifandray. Zay ny fahalalan'Andriamanitra, fihevitr'Andriamanitra sy ny fihevitritsika. Dia zao koa mbola lazain'ny mpitoroteny toko voalohany 17 sy 17 hoe ny asa saina mba halala ny fahendrena sy hamantatra ny fahadalàna dia fantatro fa sambodrivotra foana koa izany. Tsisy sambotra ianao tsisy ihany, sambotra ianao fa tsisy ihany. Ohatr'izay ozy izy rehefa nieritreritra halala ny fahendrena sy ny hamantatra fahadalàna dia tsisy dikany, tsy nahazo ninina tamin'izany satria zay be fahendrena dia be fahasahiranatsaina ary zay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana ozy izy any amin'ny bokinareo any. Ndao tsika hody daholo fa iza nitady fahoriana eto, iza nitady fahoriana eto. Fa ny tiany atao dia ny akely le fahalalantsika olombelona, tsy makaiza fahalalantsika olombelona. Salamo 4:7-10. Ny tompo ny mahalala ny hevitry ny olona. Tompo ihany no mahafantatra ny hevitritsika. Inona ny hevitritsika? Zava-pony zany. Zava-pony zany hevitritsika zany. Na makaiza ianao na makaiza dia tsy tonga aiza tsy tonga aiza. Any amin'ny volana farafahalavitra ny atongavan'ny sain'ny olona fa tsy ny ohatran'izay akory le izy. Dia tiany amaranantsika azy zany rehefa ampitahiny izy anankiroa, ny fahalalan'Andriamanitra sy ny fahalalan'olombelona. Kolosiana 1:17-20. Androany antsika dia hijery ny soratra masina be dia be. Dia zao rehefa mandray note ianao aza le verset fotsiny raisinao fa tsisy dikany, fa raisy koa hoe inona ny antony nandraisana an'ireo verset reo. Ohatra Job 2:2, Salamo 7:30, Andiny 7:7 sy 8:20, ary ny Romana 4:17, 7:30 sy 4:30 dia mampiseho hoe ngeza be fahalalàn'Andriamanitra io. Dia ny mpitoroteny toko voalohany 7:7 sy 8:20 dia milaza hoe tsisy dika ny fahalalàn'ny olombelona. Dia ity mamintina azy. Korintiana voalohany toko voalohany 7:20-4:20 fa voasoratra hoe horavako ny fahendren'ny endry ary holaviko ny fahalalan'ny mahalala. Teo efa sambodrivotra efa teo efa mahabe fahoriana sy ninona. Zao koa dia mbola ataon'Andriamanitra hoe horavako ny fahendren'ny endry ary holaviko ny fahalalan'ny mahalala. Aiza ny endry? Aiza ny mpanorad-dalàna? Aiza ny mpihadevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidian'Andriamanitra ny fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo izao? Dia tia ngeza be satria na dia naseho ara ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra. Fahendrena tsy nahatonga izao tontolo izao halalan'Andriamanitra, koa dia ny fahadalan'ny fitoriteny no sitrak'Andriamanitra amonjeny izay mino. Tsy mitondra makaiza mihitsy zany ny saitsika, tsy mitondra makaiza. Tsy halalantsika an'Andriamanitra na hampiasa saina ohatry ninona ary tsika dia tsy afaka halala an'Andriamanitra arak'ilay fitarihana teo. Fa ny adalan'ny toriteny ty toriteny makaleo atsika isan'andro ity, io ihany ny sitrak'Andriamanitra amonjena izay mino. Ndao amin'izay tsika tonga amin'ilay andinin-tsoratra masina tian'ny olona. Rehefa misy andinin-tsoratra masina tian'ny olona dia le tiany ihany ny raisa fa gomininy eo alohany, gomininy eo arinany, gomininy boky rehetra misy an'io, gomininy testamenta rehetra misy an'io, gomininy baiboly rehetra fa io ihany ny hitany. Inona le izy? Ny fahalalana dia zay ihany ny hitany. Fa ndao jerentsika ao anaty verset, ao anaty contexte izay le atao hoe gasy mahay mamaky baiboly, mijery an'le izy ao anatin'ny tontolo misy azy. Ny amin'ny enana terina tamin'ny sampo dia fantatsika fa manana fahalalana sika rehetra. Ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana no mampandroso. Ny tena no mahalala zavatra dia tsy mbola mahalala arak'izay tokony fantany akory izy,
fa raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny inana amin'ny enaterina amin'ny sampy dia fantatsika fa tsinitsinina ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra fa tsy iray ihany. Zay io. Ty ihany niraisin'ny olona fahalalana mampihebohebo fa fitiavana mampandroso indray fakatitsika e. Raha fakatitsika dia ho tonga lanitra avao zao fiainan'izao. Tsy mety lanitra mihitsy nefa le tany. Io ny olana. Tsy mety. Inona amin'izay ary ndikany hoe fahalalana dia mampihebohebo. Ny resaka ifampiresana zany dia tsy miresaka momba fahalalam-poly a. Hoe aza mahalala ary zalahy. Manoratra n'ity zavatra ty fa tsisy dika daholo ty soratako ty satria ny fahalalana mampihebohebo. So dia mahalala amin'ity zavatra soratako ty nareo ka mihebohebo ka dia aza vakina ny zavatra soratako. Tena zany ve ny dikan'io? Resaka enaterina amin'ny sampy ny resahany eto. Dia io taratasy izay nalefa ny Korintiana ho an'ny Paoly. Taratasy voalohany dia momba ny fanambadiana eo amin'ny toko 7. Lohahevitra faharoan'ilay taratasy dia momba ny enaterina amin'ny sampy. Dia izao ny soratany zareo. Tsika nefa manana fahalalana ho tsisy ry zareo manoratra e. Hoe tsisy dikan'izany sampy izany ary tsisy Andriamanitra fa afa-tsy ray ihany. Io. Tsinitsinina fantatsika fa tsinitsinina ny sampy amin'izao tontolo izao ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy ray ihany. Ka inona ny olana? Dao tsika inona enaterina amin'ny sampy fa ena fotsiny io fa tsisy sampy izany fa Andriamanitra ihany no ray ihany ny Andriamanitra. Dia izy Paoly raha aloha fa misy ny atao hoe fahalalana dia misy ny atao hoe fahalalana. Ny fahalalana dia manana fahalalana tokoa tsika. Saingy ny fahalalana ireo dia fahalalana mampihebohebo. Fa mila fitiavana io. Ny atao hoe fitiavana dia izao. Raha toka manafitohina ny rahalahiko ny fihinanako hena naterina amin'ny sampy dia tsy hinana. Izany tsy fantatry reto Korintiana reto akory izany hoe mety hanafitohan'olona inge io e. Fa tia mba fantany dia tia ny zay sy tiavany. Ny andiny faharoa tompoko tena manazava anazy a. Asa raha azontsika amin'ny fomba andikany teny malagasy azy fa ohatr'izao no lazainy. Fa raha misy mihevitra ny tena no mahalala zavatra dia tsy mbola mahalala izay tokony ho fantany izy akory. Io ny dikany hoe mihebohebo. Miseho mahalala nefa tsy mahalala akory. Zay ny atao hoe mihebohebo. Zay dikany ty hoe fahalalana mampihebohebo ty. Ny dikany dia izao, raha manana fahalalana eran'ny atsasalitatra ianao ka ataonao anaty tavoangina atsasalitatra iny dia zay ny marina. Ao? Raha mody manetry teny ianao ka ataonao anaty tavoangy botakely iny misy an'izany tsony ve zao? Fa kely zany le izy fa tsy atsasalitatra e. Dia very ny fahalalanao zany. Fa mihebohebo ianao raha ataonao anaty tavoangina 2 litatra sasany ny fahalalanao atsasalitatra fotsiny. Zay ny atao hoe mihebohebo. Ety ivelany zany tena 2 litatra sasany kosa ny fahalalan'le ry nefa rehefa jerenao atsasany fotsiny le izy. Zany ny atao hoe mihebohebo. Io olona zay neto. Raha misy mihevitra ny tena no mahalala zavatra dia tsy mbola mahalala arak'izay tokony ho fantany akory izy. Zany ny dikan'io e. Tsy mahafantatra ny tokony ho fantatra akory fa mieritreritra nefa efa mahay. Zay za tsy ho any amin'izah gasy mahay mamaky baiboly zany fa izy koa tsy mahalala an'Andriamanitra. Fahalalana mampihebohebo. Marina aminao mihitsy zany teneninao zany tompoko. Tena marina aminao zany. Satria tsy fantatrao le izy araka tokony hafantaranao azy dia tsy tonga ianao. Tena misy mpanatrika tena zany dia tsy tonga izy androany malahelo dia teneniko izy io voka tele dia alao fakahita eto. Zany atao hoe mihebohebo tena marina mihitsy zavatra lazaina. Faharoa ty fahalalana ty amin'ny teny grika dia hoe gnosis. Avy amin'io ny voan'le fampianaran-diso antsoina hoe gnostika. Ny gnostika dia mieritreritra fa rehefa manam-pahalalana ianao dia izay ianao ny voavonjy. Dinga fa amin'izany inge hoe zany tena zany nameny Korintiana. Ny gnostika dia mieritreritra fa ny vatana ny hita maso dia ratsy foana. Fa ny fanahy tsy hita maso dia tsara foana. Zay le gnosis zay. Rehefa manana fahalalana ianao dia izay ianao ny voavonjy. Dia izay ny toerin'ny Paoly eto hoe mampihebohebo fotsiny izany fahalalanareo izany.
fa le Andriamanitra tsy fantatrareo akory. Dia faharoa ny atao hoe mihebohebo dia miseho mahalala fotsiny fa tsy mahalala akory. Andiny faharoa, mila vakiana tompoko ny andiny faharoa, averiko foana zay. Raha tapaka Korintiana 1:9 andiny 1 tapany faharoa ny vakianao, dia tsy maintsy vakianao daholo ny Korintiana 1:15 andiny 1 rehetra. Dia vakianao ny andininy eo aloha, vakianao ny andininy eo aoriana, vakianao ny Korintiana 1 ray manontolo, vakianao ny Korintiana 2, vakianao ny asan'ny apôstôly, vakianao daholo ny bokin'ny Paoly rehetrarehetra, vakianao ny baiboly ray ny testamenta vaovao rehetrarehetra, dia vakianao ny baiboly ray manontolo, dia fantatrao inona ny dikany hoe ny fahalalana dia mampihebohebo. Fa tsy maka verset anankiray dia iny ny apetaka amin'izay tiana ametahana azy. Zay ny mihebohebo zany dia miseho mahalala nefa tsy ampy akory fahalalana, dia tsy mianatra tsony. Eto dia laza aminareo anam-porofonan'izany fa raha tokony isitsika amin'ny sabotsy voalohany dia lasa tsisy indray sabotsy voalohany satria mbola hianatra ny mpanomponareo fa tsy mbola manam-pahalalana loatra. Tapa-bolana zany mihidy any mianatra any dia tsisy ino fa amin'ny 25 indray tsika vao miaona 25 novambra dia ny resaka valipiti no ianarantsika amin'izay. Mba inona kosa raha valipiti anay mahalalanao ty Andriamanitra? Ififarana ny taona dia aloha mba mena valipiti ianareo alohan'ny atongavany 2018. Dia izay zany ny ianarantsika 25 novambra fa amin'ny firy ny sabotsy voalohany amin'ny desambra andrayntsika vao manao biblika dia firy 3 na 3 desambra andrayntsika dia satria baiboly ny dinihana dia andinika ny Matio 4:20 sy 5:20 tsika. Ny Matio 4:20 sy 5:20 dia miresaka ny momba ny ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ka efa kaiky izy dia ho avy amin'ny Noely 25 desambra. Dia 3 zany tsika mba mianatra hoe ohatry ahoana ny famantarana ny amin'ny fiaviany, misy rehefa tonga izy dia tsy maintsy misy hira viarmino, Greenlandy, ohatry zany. Zay nefa tongavan'ny taona izy zazakely. Dia rehefa miverina izy dia ny Matio 4:20 sy 5:20 indray no ianarantsika. Zay zany ny gasy mahay mamaky baiboly amin'ity taona ity. Tsy haiko ny sabotsy fahatelo raha ho asiantsika na tsy, satria amin'ny ankapobeny nareo mianatra manao arpa de Noely daholo dia tsy asiantsika angamby izy amin'ity satria manjary zay sy ny rindrina ihany no miresaka eto. Aleo koa nareo mba makany. Zay ny gasy mahay mamaky baiboly zay tsy nitaona nareo hoe mivadia gasy mahay mamaky baiboly, tsy sez zany. Fa manana ny fikambananareo, manana ny fiangonanareo nareo fa mianatra ny ataontsika eto indroa isam-bolana farafabetsany. Dia aleo nareo mba manao arpa de Noely any amin'ny fiangonana sy misy anareo any. Ty misy anankiray fahalalana ao amin'ny baiboly. Zao zao tsika mbola ao anatin'ilay mahalala. Misy fahalalana anankiray ao amin'ny baiboly ty zay nanaitra anahitra amin'izao mbola kely. Atamin'ny mbola kely dia katolika iringiriny. Rehefa nitenen'ny Anjely Gabriel Maria hoe hitoejaza ianao, tadidinareo ny tantara. Dia zao ny navaly Maria tamin'ny anjely hoe ahoana reno atateraka an'izany fa tsy mahalala lahy aho. Zay le izy ao anaty film fa tena dikany hoe tsy mahalala lahy aho. Re olona fa Maria ve gadra tao anaty monastera ny tsy nahafantatra lehilahy mihitsy. Tsy vitany hoe tsy nahafantatra lehilahy, nahafantatra lehilahy izy na ny dada sy mamany ary au moins mba fantany. Ny dada mama vevelahy, ny dada ny au moins mba fantany. Fa efa nilazaina nge izy amin'ny hoe fofombadin'i Josefy. Ahoana nilazaina hoe tsy mahafantatra lehilahy, tsy nahalala lehilahy. Sa Josefa zany vehivavy. Dia azo tsika inona zany tia nilazaina amin'izany hoe tsy mahalala lahy aho. Io le tena tiantsika idirana, io le hoe mahalala lahy io. Ampazava azy kokoa ny Genesis 4 no
miresaka an'io kokoa baiboly io akolona be io tsy masina be araka ny eritreretinareo fa tena kolona io fiainana rehetra tantarain'io baiboly io daholy misy olona mitanjaka reo anaty baiboly koa nareo mbola tsy nahita tanareo efa fa nahita nareo Genesis 3:4 Genesis 3:4 ary nahalala ny Eva vady ny Adama dia nanananaka i Eva ka niteraka ny Kaina ary hoy izy nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho. Jereo tsara fa tany amin'ny toko faharoa Eva ny namboarina ary voavity Eva tapitra ny anestezia ny Adama dia nanao an'le déclaration d'amour parfaite izy hoe taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko. Raha mbanareo vehivavy misy manao an'izany amin'izao fotoana izao déclaration d'amour parfaite taolana avy amin'ny taolako nofo avy amin'ny nofoko. Eto izy raha fankalalana fotsiny resaka dia tany amin'ny toko faharoa dia efa fantatry Eva Adama fa fantatsika ny dikan'le hoe mahalala eto fantatsika ny dikan'le mahalala eto na tsy ho teneniko azy. Ary io mahalala io dia niteraka vokatra nanana anaky Eva ka niteraka ny Kaina ary vao mainka fanampony mihoatra an'izay dia io vokatra io dia afa izy nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho. Eto amin'izay zany nanatsoatsika matoa zany Eva i Maria ny teny hoe tsy mahalala lahy dia zay le atsotsika hoe virgine izy zay fa rehefa nahalala ny vady ny Eva dia niteraka izy. Raha ataontsika zany ny fampimirana treto dia ohatr'izao ny fandehany nisy firaisana tao amin'ny Adama sy Eva zay ny atao hoe mahalala ary io dia niteraka vokatra. Ny vokatra eto dia i Kaina ary io vokatra io dia avy n'Andriamanitra. Mialatsiny zana dia mamaky baiboly sy ohatr'izany ary za olona tsy littéraire fa mba nahay kokoa matematika noho ny matière littéraire dia ataontsika matematika ny fianarantsika azy androany. Ny dikany hoe mahalala eto zany izy tsika dia nisy firaisana tao aty aloha aty misy tsy manaikitra fa aza matahotra nisy firaisana tao ary io dia niteraka vokatra zanaka zay ny vokatra Kaina. Io vokatra io dia avy n'Andriamanitra tadiditsika zay tadidio foana zay mandrapirava fa zay ny dikany hoe mahalala. Akoatr'izay dia misy koa hevitra ny atao hoe mahalala anankiray ny anazavako an'ity hevitra mahalala farany ity dia ny dikan'le mahalala mihitsy amin'ny teny malagasy. Ohatra hoe rehefa mitenitsika hoe malala dia tiana zay ny dikany malala dia tiana. Ny hoe lalaina dia tiavina ihany lalaina tiavina sy lalaina samy hafa fa ny dikany hoe tiavina dia lalaina ihany. So dia lalaina ny vadinao dia lasa hitady tiavina indray ianao mitovy ihany hono nareo. Ny mandala dia mankafy mifikitra tena tia n'le zavatra mandala ny teny malagasy tena tia teny malagasy. Dikany malala eto zany raha ny tena izy dia tiany bien aimé ozy izy ny teny frantsay. Ndika zany ao anatin'le mahalala zany dia misy hevitra inona mahalala misy hevitra fitiavana dia ataontsika amin'izay safe rehefa tambatsika ny safe dikany mahalala dia misy fahalalana aloha misy fitiavana ary misy firaisana. Ireo fitiavana firaisana fahalalana ireo dia miteraka vokatra ary io vokatra io dia avy n'Andriamanitra. Zay ny dikany mahalala. Ataontsika ny safe fitiavana ampiana fahalalana ampiana firaisana dia miteraka vokatra ary io vokatra io dia avy amin'Andriamanitra. Izay zany ny dikan'le hoe mahalala. Rehefa ny baiboly miresaka mahalala dia miresaka an'ireo zavatra anankitelo ireo foana izy tsy misaraka. Manomboka eto zany tsika raha vao miteny hoe mahalala an'Andriamanitra dia ireo zavatra telo reto ny tsy misaraka: fitiavana,
fahalalana, firaisana, ary miteraka vokatra zay, ary io vokatra io dia avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra foana ny vokatra. Ndao ary ho amarintsika zay hitra amin'izay tsika amin'ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra. Dia gaga rehefa nahita hoe zay ny hevitry ny mahalala rehefa ao anaty baiboly, dia zay koa ny hevitry ny mahalala an'Andriamanitra zay fitinyny Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 9. Fitinyny Jaona voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 9 zay. Tena gaga nahita an'io. Yaoa, mahery ty baiboly ty. Ataoko tsika amin'ny teny frantsay izy aloha. Si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. Connaissance. Si quelqu'un dit « Je connais Dieu », mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Si quelqu'un dit je reste uni à Dieu, il doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Donc comme teny frantsay izy mba ho azontsika kokoa le dikan'le teny anankitelo teo fa asehony ato reo: connaissance, fahalalana; amour, fitiavana; union, firaisana. Hita ao anaty baiboly reo. Ataontsika amin'ny teny malagasy amin'izay izy raisitsika isaky ny andininy. Izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny. Na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao aminy tokoa, marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy, io le firaisana, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Le vokatra sisany tsy mbola hitantsika kanefa ao le izy. Fa sehoko antsika, inona ny vokatry ny mahalala an'Andriamanitra? Mitandrina ny didiny, ary io avy amin'Andriamanitra. Ty avy amin'Andriamanitra ty fa tsy avy aminao. Zay lazain'le olona tamiko hoe ny aloha zao dia miezaka hanatanteraka an'izay kely fantatro aloha zao ny zava-dehibe amiko, fa tsy hitady fahalalana foana, fa ny fahalalana mampieboebo. Tena mieboebo tokoa ianao rahalahy, mieboebo tokoa ianao rahalahy, satria ny fitandremana ny didin'Andriamanitra dia vokatra avy amin'Andriamanitra, vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra. Ankoatran'le fahalalana dia misy koa ilay fitiavana, dia resahany eo amin'ny 5. Na iza mitandrina niteraka dia tanteraka ao aminy koa ny fitiavana an'Andriamanitra. Inona ny vokatra? Fitandremana ny teniny. Tsy ianao zany miezaka hitandrina ny tenin'Andriamanitra fa tsy vitanao azany, fa vokatra zany, vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra zany. Ary ny atao hoe mahalala dia fantatrao izy, tianao izy, ary manana firaisana aminy ianao. Ary raha mitoetra ho aminy ianao dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Vokatra io, vokatra io, fa tsy ezaka tompoko. Ao ve tsika? Verenantsika zany le fampimirana teo, le raiki-po teo, verenantsika izy anankitelo. Izao ny ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny. Aiza? Ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra zany dia miteraka vokatra, tandrina ny didiny. Fa na iza mitandrina ny teniny, io ny vokatra, dia tanteraka ao aminy tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay vokatra miseho le fitiavana an'Andriamanitra zay. Ny profo zany fa hoe tia an'Andriamanitra ianao dia ianao mitandrina ny didiny. Zay le mahavokatra azy. Tia an'Andriamanitra, mitandrina ny teniny. Zay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ny profo fa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia ianao mandeha toy izay nandehanany koa. Zao le fampimirana. Zao le hitantsika teo, fahalalana miampy fitiavana, miampy firaisana dia miteraka vokatra, ary vokatra io dia avy amin'Andriamanitra. Tahaka ny Kaina,
ny fitandremana ny didiny, fitandremana ny teniny ary fandehanana toy izay nandehanany. Ka raha misy olona milaza aminareo zany hoe aza makany amin'ny gasy mahay mamaky baiboly fa any fahalalana be fotsiny mampieboebo fa tsy mitandrina ny didiny akory izy, dia tsikio fotsiny. Marary be foko any anatiko aho fa dia tsiko fotsiny. Ok. Zany hoe mba olombelona ohatry ny olona rehetra ihany mba mety tohina rehefa domina. Fa zany atao hoe mieboebo. Tsy fantatra akory ny tena dikany hoe mahalala sy ny vokatra zany eo amin'ny fiainanao. Ka tsy zany ve ny lazain'ny Galatiana 5:12 ka hatramin'ny 7:20. Inona ny atao hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra? Inona ny atao hoe mitandrina ny teniny? Inona ny atao hoe mandeha toy izay nandehanany? Tsy miezaka tsy hangalatra zany, tsy miezaka tsy hamono olona, tsy miezaka tsy handay, tsy miezaka hanatanteraka ny tenin'Andriamanitra zany, fa vokatra zany. Vokatry ny fanahy ty fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famirampanahy, fanaova-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Reo zany ny vokatra avoakan'Andriamanitra vao anatinao amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa mahalala azy ianao. Fa ianao rehefa manana fitiavana, ianao rehefa manana fifaliana, ianao rehefa manana fiadanana, ianao rehefa manana faharim-po, ianao rehefa manana famoram-panahy, rehefa manana fanaova-tsoa, rehefa manana finoana, rehefa manana fahalemem-panahy, ianao rehefa manana fifehezan-tena, dia tsy misy lalàna manohitra zany. Dikan'izany voatandrinao azy ny didiny sy ny teniny ary nandeha ohatra nandehanan'i Jesosy Kristy ianao. Vokatra zany tompoko, vokatra zany. Vao tamin'ny lahady nisy ady hevitra natsangan'ny olona tamiko hoe ahoana moa zany kristiana ve zany mbola tokony hitandrina lalàna? Dia izy tsy tompoko, ny kristiana tokony mandeha araka ny fanahy. Fa ny vokatra ny fanahy rehefa manana an'io ianao dia tsisy lalàna manohatra an'io. Zafady fanesosiko le any. Tsisy lalàna manohatra an'io. Dikan'izany tanteraka ho azy ny lalàn'Andriamanitra, avy amin'Andriamanitra zany, avy amin'ny fanahy masina zany, fa tsy ezaka. Izay ny antony ilain'ny malagasy mahay mamaky baiboly. Fa na hivavaka fanjato sy faharivo ary ianao hanetry tena sy aninona ka tsy fantatrao, tsy mahalala an'Andriamanitra ianao, dia tsy ho sitrana mihitsy ny taninao. Fa ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka dia tsy misaraka, satria tsy mahalala an'Andriamanitra ianao raha tsy ny teniny. Fankazo tsika Fifandraisana teo, tsisy fomba hahalalànao anazy raha tsy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny dikany hoe firaisana amin'Andriamanitra dia vavaka, fa eto te hanala ilay religiosité any anatintsika. Ny atao hoe mivavaka tsisy izany ao anaty baiboly hoe ny atao hoe mivavaka dia manakipo maso, manakombona ny tanana ary mandohalika. Azonao atao zany rehetrarehetra zany fa tsy mivavaka ianao. Satria tsy fantatrao ilay ivavahanao ary ilay ivavahanao tsy mahafantatra anao. Fa ny atao hoe mivavaka dia miara-miteny mafy be izay ao an-tsainao, tonga dia teny mafy be fotsiny, isa, roa, telo, vavaka dia. Tanareo fa marina daholo ny définition, fa ny application. Ny atao hoe miresaka tompoko tsy ianao foana no miteny, dia le ray tsy avelanao hiteny mihitsy, fa raha vao tady hiteny izy dia lasa ianao mandeha. Mpampianatra an'Andriamanitra ianao zany, tahaka anahy. Itsoako nareo raha mametraka fanontaniana sarotra eo. Mpampianatra an'Andriamanitra ianao zany fa tsy mivavaka, tsy miresaka aminy. Ny atao hoe miresaka dia za miteny dia ianao mamaly. Ny atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra zany dia sady mihaino ny teniny ianao no mamaly azy. Mamaly azy fa tsy hoe Andriamanitra miresaka kola dia ianao miresaka apondra. Zany atao kokalana. Andao jereny nivavaka ao tamin'ny maraina ve tsy ohatr' zany? Na ianao tsy nihaino an'Andriamanitra, na ianao nihaino azy fa akolany resahany. Fa rehefa anjaranao amin'izay mivavaka zao dia aiza amin'izay ianona ry tompo, ianona omeo anahy amin'izay. Fa ela very ny andrasako an'ireo. Tsy vavaka zany. Ny atao hoe vavaka miresaka amin'Andriamanitra, zany azo ataona eny ambony moto azy ianao.
azo atao foana zany amin'ny fotoana zay nitateraka ny atao hoe inty izy mivavah mandrakariva ka tsy reraka fa raha vo tsy mivavaka ianao raha tsy mikipy za tsy miteny aza mikipy fa hoe tsy mikipy ianao vo mivavaka dia tsy havitan'izany mihitsy ianao mivavaka vavah mandrakariva ka aza mitsahatra zany tompoko alao esorina kely zany zavatra zany eto zany atao hoe mahalala an'Andriamanitra dia zao tsy maintsy fantatrao izy aloha tsy maintsy manana firaisana aminy ianao aloha dia zany assurance zato isanjato lay Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara raha io Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara io ny fantatrao tsy maintsy tianao io tsisy hevitra zany tsy maintsy tianao raha tsy hoe nigoanao nga dia efa goana inona loatra fa matoa tsy tianao io dia satria tsy fantatrao izy matoa tsy tianao Heverinao fa zany Andriamanitra zany dia le mpanome fitahiana be dia be mangataka tomobile dia mahazo mangataka 4x4 dia mahazo mangataka Apple dia mahazo tsy zany io ianao raha ray aman-dreny tsy an'io tsy manao tsy mampianta ny zanakao mampianta katepory fa raha manany zanaka ianao ka mianta be hoe zay angatahany zanakao dia menao azy daholy dia milaza aminao fa izy zanakao iny zanaka tsy azo ifarahamonina indrindra eto ambonin'ny tany tsy efa nahitan'izany fa ianareo zay nangatahany azony daholy fa mahatsiravina be io olona io dia zany koa ny eritreretinao atao amin'Andriamanitra fa raha migatehanao Andriamanitra dia anao mahatsiravina indrindra eto ambonin'ny tany fa ny olona tsara indrindra dia ny olona nandalo fahoriana mafy rehefa tamin'ny Bordeaux any Bordeaux ny tena mpanamboatra divay indrindra ny Frantsa dia gaga fa tsy maintsy misy tilo misy rose foana eo akaikin'ny voaloboka zay ambolena dia feno vatovato be le tany ambolena voaloboka dia zao ny zavatra lazainy zareo ny voaloboka mijalo izy izy ny voaloboka manome divay tsara indrindra ny voaloboka mijalo manome voaloboka divay tsara indrindra fa ny voaloboka ampiataina dian'izany tompoko ny mpivaritena ihany no manana firaisana nefa tsy tia sady tsy fantan'le olona iraisany tandremo kely zany fa ny olona tsara fantany aloha le olona tiany le olona misaraka amin'ny dada sy nenina izy zay vao manao firaisana zay ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra fantatrao io Andriamanitra io ny alalan'ny teniny dia tianao io Andriamanitra io satria tsara sady mpanao ny tsara rehefa fantatrao dia tery foana ianao anana firaisana aminy fandray aminy isan'andro zay ny atao hoe fahalalana an'Andriamanitra zay ny ampianariny eto Gasy mahay mamaky Baiboly Kolosiana 2:2-3 ny fototra inona ny fototra zay fahalalana an'Andriamanitra zay dia zao ny ilazany azy mba hampaherezina ny fony amin'ny ampiraisana azy amin'ny fitiavana ka ho feny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina izy ary alala tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia iza ny zava-miafina izay an'Andriamanitra Kristy ny zavatra fantatsika zany na ny miafina indrindra an'Andriamanitra raha ny mila fantatsika dia Kristy i Kristy io izy nefena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra raha vao mandeha amin'izao ny fahalalanao dia misabo-drivotra ozy izy tsika teo ao fa rehefa ao amin'ny Kristy ny fahalalanao dia izay ianao natao hoe manam-pahalalana mahalala an'Andriamanitra ianao natao hoe mahalala an'Andriamanitra satria Jesosy Kristy nakato tety ambonin'ny tany ny Hebreo 5:5 dia milaza fa nianatra fahankatoavana tamin'izay fahoriana nentiny izy hitanareo na Jesosy Kristy raha nitondra fahoriana nafahana vita nanamboatra divay taokany nianatra fahankatoavana tamin'izay fahoriana nentiny izy na dia zanaka aza
Jesosy Kristy nakato tety ambony tany a, dia izay koa lazain'ny Petera voalohany toko faharoa andininy faraka amby roapolo hoe fa ho amin'izany ny antsoina anareo i Kristy aza nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Rehefa mahalala ny Kristy ianao dia mahavita mandeto izay nandehanany koa. Vokatra ho ahy io, tsy ezaka ho ahy io fa vokatra. Vokatra. Hitako teo zavatra hitako teo amin'ny fiainako iny zany tantaraiko anareo zany. Raha mba lisy olona niezaka ihany koa andika anara-dalàna teto amin'ity tany ity mba izy a io mamanao eo antanio fa tsasa endry tambola kely amomamo fa tsy isy dika an'izany. Tsy maintsy izay no mibebahako rehefa teo amin'ny rehefa nibebaka hoe tena tsy isy dika aza fahendreny zany. Fa ny fankatoavana dia vokatra. Zay mahalala ny Kristy zay natao hoe fiainana mandrakizay. Dia verenantsika vakiana fandroany dia mbola vakiantsika fahatelony ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo. Jaona toko fafito ambin'ny folo andininy fahatelo dia manao hoe izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahalala anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay ny rahanao. Fahalalana an'Andriamanitra sy fahalalana an' Jesosy Kristy zay ny fiainana mandrakizay. Ny olona mahalala an'Andriamanitra sy mahalala an' Jesosy Kristy dia mahafantatra azy, tia azy, manana firaisana aminy, dia mahavita mitandrina ny didiny, mahavita mitandrina ny teniny ary mandeha toy ny nandehanany ihany koa. Na miteny hafa rangeny amin'ny testamenta taloha ny fahalalana an'Andriamanitra dia mifandray foana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tsy misaraka mihitsy ireo fahalalana an'Andriamanitra sy ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia raha ndray anjiny tsoratra masina ireo dia raisy hoe fahalalana an'Andriamanitra paralèle fahatahorana an'Andriamanitra dia raisy amin'izay reto verset reto ohabolana toko faharoa andininy fahadimy. Dia rehefa mamakinareo any an-trano dia hitanareo fa mifandray tokoa hoe dia ho fantatra ao marina ny fahatahorana ny tompo ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Io ny antsoina hoe parallelisme amin'ny tononkalo hebreo. Zany hoe le lazainy eo ambony ihany no averiny eo ambany amin'ny fomba hafa. Fantatrao, hitanao. Fahatahorana ny tompo, fahalalana an'Andriamanitra. Zay. Dia avao mbola ampiny hoe fa ny tompo ny manome fahendrena ary avy amin'ny teniny aviany fahalalana sy faheratan-tsaina. Tsy maintsy avy amin'ny teniny. Tsy mahalala an'Andriamanitra ianao raha tsy amin'ny alalan'ny teniny. Isaia toko faharaka ambin'ny folo andininy faharoa mbola ao amin'le fiarahan'le fahalalana an'Andriamanitra sy fahatahorana an'Andriamanitra ihany tsika. Jesosy Kristy dia nanana ny fanahin'Andriamanitra tao anatiny. Zao lazainy Isaia hoe hitoetra ho aminy fanahin'ny tompo ao anatin'le Mesia zany. Dia fanahin'ny fahendrena sy fahazavantsaina miaraka ireo, fanahin'ny fahaloloran-tsaina sy ny faherezana miaraka ireo, ary fanahin'ny fahalalana sy fahatahorana ny tompo. Tovy. Ohabolana toko voalohany andininy fahafito ty haitsika ty ny fiandohan'ny fahatahorana ny tompo ny fiandohan'ny fahalalana. Fa ny adala dia manamavo ny fahendrena sy ny anatra. Vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra aloha ny ataontsika voalohany. Rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia mampaninina anao zay. Alohan'ny ilazantsika an'izay dia resantsika aloha hoe tena zay mihitsy ny antony namonjena antsika. Novonjena isika mba halala an'Andriamanitra. Zay lazain'ny Kolosiana toko fahatelo andininy fahafolo. Kolosiana toko fahatelo andininy fahafolo hoe efa nitafianareo ny maha-olom-baovao. Io le famonjena zany maha-olom-baovao io. Izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary antsika. Fahalalana tsara. Novonjena isika mba halalan'i Jesosy Kristy. Any tena tsopoko aminareo ny fomba nazahoako n'ity fampianarana ity tamin'ny 96 ho a dia nijery concordance a. Dia nijereko fotsiny izay mahalala rehetra sy fahalalana sy ny nahalala sy ny mahalala rehetra dia natambatra daholo ireny a. Dia narafitra ilay izy avy eo a. Dia io mivoaka fampianarana ohatr'izao io. Dia namafisina fotsiny izy tateoriana rehefa nianatra kokoa zany nanomboka nianatra nanao faculté de théologie sy ny ohatr'izany a na grika sy hébreu dia narafitra kokoa fanaraka amin'izay a
le fampianarana azo atao zany inona aloha hevitra tianao dia izay fotsiny tsotra maka concordance zao izy efa mora kely izy amin'ny baibolinareo akisakisaka iny dia amin'iny fotsiny atao dia arafitra le izy rehefa avy eo ahoana ny fomba zahoana an'ity ohatra zao fanaovana zany koa ny asa tsara zany hoe asa tsara zany dia tea matatra fampianarana momba ny asa tsara ianao dia soratanao fotsiny ny asa tsara ao amin'ny telefôna anao vita fampianarana novonjena zany sika mba halalan'Andriamanitra zay mihitsy ny antony nahazahoantsika olom-baovao avozina ho amin'izay fahalalana tsara ny endrik'Andriamanitra zay fa tsy hanaraka fombafomba itsony zay tsy nivonjena zany tsika hanaraka fombafomba hoe tsy maintsy hanao an'izao asan'Andriamanitra zao na hanao an'izao fomba fivavahana zao na hanao an'izao zavatra zao ho an'Andriamanitra dia amin'izay tahian'Andriamanitra rehefa manao an'ireny Andriamanitra nanao zavatra ho antsika voalohany namonjy antsika dia zay tsika no mahalala azy sy manao zavatra ho azy vokatra zay fa tsy hoe manao zavatra ho an'Andriamanitra mba ho tahiny sy ho vonjeny sy azo valim-bavaka fa madika mihitsy ny sarety sy ny omby raha vao izany nanaovantsika azy Galatiana 4:4 dia hitantsika ny tena misy lakile an'io mahalala an'Andriamanitra io koa atao amin'ny Galatiana 4:4 ity ngeza be mihitsy zay ho resantsika atao anatiny fa sady resaka ihany tsika rehefa avy eo ny atao hoe tsy natao hanaraka fombafomba itsontsika resany taloha fony mbola tsy nahalala an'Andriamanitra ianareo dia nanompo izay Andriamanitra tsy izy zay daholo nataony olona rehefa tsy nahalala an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy izy ny tompoiny tsy voatery kely malaza sy ry dadarabe sy izy zany fa mety voly zany mety enao zany mety iza samy manana ny Andriamanina ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo ty le zava-dehibe ankehitriny kosa mahalala an'Andriamanitra ianareo kanefa tsy zany fa manino izy izy no mahalala anareo ka izy io ka reto raha ny tena marina tsy itsika no mahalala an'Andriamanitra tsy afaka halalana azy zany tsika fa izy no mahalala atsika isika ty satria izy efa tiantsika taloha izy zany no tiantsika voalohany izy no nafantatra atsika mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao efa nataontsika teto foana ny Romanina 9:20 fantatsika fa zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany raha teo satria izay fatany raha teo dia notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy zany hoe Andriamanitra mahalala antsika voalohany mbola tsy ary fanorenana zao tontolo zao nefa fatantsika dia efa tiantsika dia itsika ty satria izy efa tiantsika taloha dia zao ny tenin' Jesosy Kristy mbola tsy teraka ianao hoe indro a maninona momba anareo mandrakariva mbara-patonga amin'ny fahatamperan'izao tontolo zao i Jesosy Kristy fa miaraka amintsika manana firaisana amintsika foana io Jesosy Kristy io hitany mahazo anao io olanao io hitany io problemanao io fatany io aretinao io efa hitany foana io tenentsika zay tamin'le vavaka anaty fahoriana tsy niantso anazy zany ny zanak'Israely fa ozy izy hoe efa hitako ny fahorian'ny vahoaka any Egypta ozy izy ka dia irako ianao andeha hanafaka azy hitany io fatany io ary ainy manala an'io fa zao ny atonga anao divay tsara aloha dia avelany eo io fa amin'ny fotoan'andro io tsofoy kely ohatr'izay dia afaka ataro zany zavatra rehetra miara-miasa asoa ka zay zany le izy i Andriamanitra ny tena marina zany raha za zao nanao an'ity dia tsy ataoko hoe ka afa-tsy zany fa ozy izy nefa ny tena marina dia zao izy no mahalala anareo dia eo amin'izay izy miditra amin'le fombafomba nahoana ianareo no miverina indray amin'ny fanompona ny ampidiny mpianarana malemy sady tsisy dikany ty kosa aloha dia itovizany amiko ty fiteny ty zany lalàna zany tsisy dikany ina mbola izahanareo anao anaraka an'ireo fombafomba reny ao anatin'izany hoe andro sy volana ary taona no tandremanareo tsy maintsy sabata rehefa lahady dia tsy mahazo mandrehatra azy tsy mahazo mandeha tongotra tsy mahazo mitondra tomobily dia ino moa zany ny atao raha sady tsy mandeha tongotra tsy mitondra tomobily
mandeha moto nefa andro volana ary taona ny tandremanareo fa mahatahotra ny aminareo azy izy Paul raha zany fombafomba zany ny ataonareo sao dia nisasatra foana tsisy dika an'ilay fitorenana ataoko taminareo raha mijanona ny fombafomba fotsiny nareo fa ny atao hoe mahalala an'Andriamanitra dia ho amin'ny famonjeny zany fa tsy ho amin'ny verina amin'ny fombafomba indray dia verenantsika le Osea teo Osea 4:9 hoe fandrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra fomba foana zany paomy zany ary fahalalana an'Andriamanitra ny sitrako noho ny fanatitra dorana manontolo tena zava-dehibe ho an'Andriamanitra zany fahalalana an'Andriamanitra io amin'ny fiainana satria io namonjena antsika vokatra voalohany tsy fahalalana an'Andriamanitra dia adala asa adala ianao rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra na ny marimarina kokoa adala no ilazan'Andriamanitra anao rehefa tsy mahalala azy ianao ny Salamo 4:20 ny adala manao hoe tsy misy Andriamanitra fa ny Jeremia indray no miteny azy 4:2 adala ny oloko za tsy mba fantany raha vao tsy mahalala an'Andriamanitra ianao zany dia adala zaza tsy saina izy kay sady tsy manam-pahalalana masika ty Andriamanitra ty raha ny anao ratsy kingy izy fa ny anao sokosa tsy fantany zay noho tsy fahafantarana an'Andriamanitra dia lasa tsy mahavita manao soa ny olona adalana zany ny tsy fahalalana an'Andriamanitra faharoa ny tsy fahalalana an'Andriamanitra dia mahatonga atsika ho amin'ny fandringanana fahaverezana zay koa no azo ilazana azy fahaverezana Tesaloniana 2:1-7 ka hatramin'ny 7 Tesaloniana 2:1-7 ka hatramin'ny 7 rehefa iseho avy any an-danitra Jesosy tompo mba amin'ny anjely mahery rehefa miverina zany Jesosy Kristy mba amin'ny anjely mahery amin'ny afo midedadeda amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy nanaiky ny filazaran-tsara ny Jesosy Kristy reny olona reny zany hoe reny olona tsy mahalala an'Andriamanitra reny sy le olona tsy nanaiky ny filazantsara reny dia hiaran'ny fahamaliana marina dia fahaverezana mandrakizay zay raha vao tsy mahalala an'Andriamanitra ianao zany dia very mandrakizay na oloko aza na very foana le hoe na ao anaty vahoaka an'Andriamanitra renao na hoe kristianina renao vita amin'ny fombafomba rehetrarehetra kristianina rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao dia io no miandrenao hiaran'ny rehefa miveriny Jesosy Kristy hiaran'ny fahamaliana marina dia fahatezerana mandrakizay lavitry ny fanatrehan'ny tompo sy ny voninahitry ny heriny zany ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra dia le fahalalana eto mifankahazotsika fantatrao izy tianao izy ary manana firaisana aminy ianao dia izay no miteraka vokatra ny tandremanao ny didy ny tandremanao ny teniny ary andehananao toy izay nandehanany koa zay le fahalalana an'Andriamanitra eto io raha vao tsy manana an'izay ianao dia very fa tia koa ngezabe ty lasa manana fitondran-tena ratsy ianao lozika be rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia ny vokatra fitandremana ny didy ny fitandremana ny teniny ary mandeha toy izay nandehanany fitondran-tena tsara zany fa tsy fahalalana an'Andriamanitra dia lasa fitondran-tena ratsy ny aterakao verenantsika ihany le Osea 4:1 ka hatramin'ny 9 miaino ny tenin'ny tompo ianareo zanak'Israely fa manana ady amponina amin'ny tany ny tompo satria tsy misy fahamarinana na fitiavana na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany raha vao tsy manana an'io ianao dia efa gera amin'Andriamanitra zay ny miandrenao manana ady amin'ny tany ny tompo satria tsy misy fahamarinana na fitiavana io efa ao anatiny na fahalalana an'Andriamanitra eo amin'ny tany fa zao no misy vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra dia zao misy fanozonana sy lainga famonoana sy alatra fijangajangana eny manao akeriny izy ary tsy mitsahatra no mandatsa-dra zany ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra zany fitondran-tena ratsy dia izay no mahatonga ny olona amin'ny 9 lazainy hoe ringana
ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana satria nandany fahalalana ianao dia mba ho laviko kosa tsy ho mpisorokotsony na nadino ny lalàn'Andriamanitra ianao dia mba hadinoako kosa ny zanakao. Tiako ngezabe ty fitondran-tena ratsy ty. Ny Romanina toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 12:30. Romanina toko voalohany. Na dia nahalalan'Andriamanitra azy izy satria miango ny isan-kalahady manatrika gasy MMB, fa na dia nahalalan'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy arak'izay mendrika ao an'Andriamanitra sady tsy nisaotra azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary ny amaizina ny fony-dombo na andoka tena hoendry izy ka tonga adala. Ary ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany sary maneho olombelona mety loha sy vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka lasa nanompo sampy. Ny vola ao anatin'izany amin'ny vola misy sary na olona tony, misy sarina olombelona, misy sarina vorona, misy sarina biby manatongotra efatra, lasa renina ny lonen'ilay Andriamanitra pahary. Dia vokatra izay tsy fahalalana an'Andriamanitra zay na tsy te hahalalana zay dia natolotra Andriamanitra. Tikeny hoe natolotra Andriamanitra dia natosika Andriamanitra ho any, na tsy te ho any ary ianao dia lasa tsy maintsy makany satria tsy te halala azy. Misy anankitelo izy eto. Izany nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotony mba hifanalany voninahitra amin'ny tenany avy, nosoloany laingany fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo zavatra natao izy ny tenany ao anatin'izay, fa tsy mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izay ny vokatra voalohany. Lasa ny filany fonao foana ny lasa ataonao rehefa tsy mahalala an'Andriamanitra ianao, filany fonao. Vokatra faharoa, izany nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafaty fa ny vehivavy tao aminy nanova amin'ny fanao ny ara-bojanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy namela amin'ny fanao amin'ny vehivavy izy ka mamay amin'ny fifampilany samy lehilahy. Ny fanao izay mahamenatra izy ireo ka nandray tao amin'ny tenany ihany izay tokony ho azy noho ny fiviliany, noho ny fiviliany. Ny homosexualité zany dia vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Rehefa tsy te halala an'Andriamanitra ianao dia atolotra Andriamanitra ho any. Dia avy eo izy indray no miteny ka zao mihitsy nanovan'Andriamanitra any ka, efa aretina mihitsy io, tokony ekenareo izay amin'io. Kanefany tsy te halala an'Andriamanitra ianao, mahatonga anefa vokatra fahatezeran'Andriamanitra. Manana fanontaniana avy ianao? Hoe zay mihitsy ka atolotra Andriamanitra hoe tia ianao dia lasa mandeha ry any amin'ny homosexualité. Andriamanitra nandefa azy amin'izany. Io nanolorana Dieu les a livrés ho amin'izany. Dia zay na tianao na tsy tianao, rehefa tsy te halala anazy ianao dia atosiny makany, dia lasa ianao manao le firaisanao manao an'le homosexualité ho azy. Fa vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra zay. Rehefa mamaky 9:20 tsika, fa efa miseho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fahamalinany tsy fahamarinana rehetra amin'ny fanaovan'ny olona ratsy ho solony ho tsy fahamarinana. Dia vokatra ny fahatezeran'Andriamanitra dia atosika Andriamanitra anao an'le zavatra tadiaviny sy tiany atao izy. Dia na te hiala ao azy izy dia tsy afaka. Gravy atosika Andriamanitra any. Ohatr'izay koa ty, nareo ve miteny mahazo tômôbila, mahazo zay tadiaviny ve reny olona mpanaraka prospérité reny, dia ozy aho hoe misy mahazo reny. Fa vokatra ny fahatezeran'Andriamanitra zany. Izany nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotony. Io ny tianao, tena io ny tadiavinao mafy, omeko anao io. Fa fahatezeran'Andriamanitra zany, omeko anao io. Aza dia misisika loatra angataka zavatra amin'Andriamanitra fa mamay. Ohatr'izay koa nazo zanak'Israely fa natao zay tany amin'ny sekolin'ny baiboly, nangataka mpanjaka, mpanjaka izay. Efa niteny Samuel hoe tsy mahazo mpanjaka nareo.
satria tsy mety ny fomangatahanareo mpanjaka fa nareo te hitovy amin'ny jentilisa. Meo foana zay ozy Andriamanitra meko ary nareo dia meny ny Saoly, dia vakeo amin'izay nahazo ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Saoly. Io ny tadiavinareo, meko anareo zay tadiavinareo. Fahatezeran'Andriamanitra zany mamay raha namaky ny manamaly sy fakimaly ingenao zany nanoratra anazy dia zay no teneniko anatin'ny mana tsindriko tsara mihitsy zay. Efa ela be zany misoratana fa principe biblika mipetraka foana zany. Dia tiako anankiray 9:20 zao DM mamoaka azy tsara mihitsy amin'le fitenitsika ary atratra daholo tsika rehetra. Za aloha tratra dia zay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra dia zany mbola ndiniako manana master de recherche amin'ny théologie fo zay mbola tsy mahalala an'Andriamanitra, mbola mianatra ary mandinika foana tsy mahay zany nataony olona ho tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra. Zay nylazay ny DM azy mazava tsara mihitsy izy. Nataony olona ho tsinitsinina ny mahalala an'Andriamanitra ka izany nanoloran'Andriamanitra azy hoentin'ny sainy brika. Mbola verina foana, veriny fantelo nanoloran'Andriamanitra azy hoentin'ny sainy brika mba ho voatarika anao zay tsy tokony atao. Dia ty amin'izay samy mijery ny tenany, ny hafa nijerena fa ianao. Dia tonga feno zao tsirariny, aratsiana, fitiavakarena, alozany isan-karazany zao. Tonga mpialina, mpamon'olona, mpiantsiady, mpamitaka, mpanahotrim-po, mpanelitsao, tonga mpanaratsy olona, mpankahala an'Andriamanitra, etika ambidisy toerana, préare, mpiavinavina, mpamoron-dratsy, tsy manankiray aman-dreny, tsy manam-pahalalana, tsy azo itokisana, tsy mifaditrovana, tsy mahay miatra. Zany vokatry ny tsy firarahinany mahalala an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra manolotra anao amin'izany na tianao na tsy tianao. Dia samy mba nandalo ny anjarany teo ny tsirairay. Tiako kosa aloha mba tsy zay, misy kely any tsisy mahita, tsisy kely any titsy zany. Mendrika ho faty ny olona manao asa toy ireny. Didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra zany ary fantatr'izy ireo tsara. Nefa izy ireo dia mbola manao ihany ary zay manao koa dia ankasitrahany. Zany ny vokatry ny tsy fahalalana an'Andriamanitra. Inandray raha vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra? Efa hitantsika teo izy fa rehefa fantatrao eo Andriamanitra io dia miteraka lasa mitandrina ny didiny ianao avy amin'Andriamanitra zany. Rehefa tia an'Andriamanitra ianao dia lasa mitandrina ny teniny avy amin'Andriamanitra zany. Ary rehefa manana firaisana amin'Andriamanitra ianao dia mandeha toy izay nandehanany avy amin'Andriamanitra zany. Fa ahoana indrindra zany ny andinin'ny hafan'io rehefa tsy Paul manoratra azy? Voalohany mampitombo ny fahasoavana sy ny fiadananao aminao zany. Tenenina foana isaky voanomboka ny fiangonana ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana, ampitomboana le fierabana apôstôlika. Fa izy ty gery zareo tsy liturjia ohatra zany misy lakilehany io. Tsy miteny izy hoe ampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana no ianareo manatrika miangona eto androany. Azafady tompoko, Petera 2:2 zao lazay ny Petera. Ampitomboina ho anareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'inona? Amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Tanareo zany. Rehefa fantatrareo Andriamanitra dia mitombo ny fahasoavana ao anatinareo, mitombo ny fiadanana ao aminareo. Reo le vokatry ny fanahy ny resantsika teo. Rehefa fantatrareo Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Faharoa, anankifito ny hitako. Lasa manana fiainana ianao, lasa manana toe-panaraka an'Andriamanitra, piété. Manana fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra ianao noho ny fahalalana an'Andriamanitra. Toy an'le teo ty Petera 2:1-7. Ny hery maha-Andriamanitra azy nanome atsika ny zavatra rehetra ilaina azahoana ny fiainana. Io nanome atsika, tsy ianao zany miezaka mikaroka an'io fa io omeny herin'Andriamanitra anao io. Ny zavatra rehetra ilaina azahoana fiainana tsy ireketam-po amin'Andriamanitra satria tanareo, satria isika efa nampahalalaina ny Jesosy tompo, ilainy antso atsika ho noho ny voninahiny sy ny atsarany. Ohatra zao izy ao anaty baibolinareo,
efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Raha te hanana zany toe-panaraka an'Andriamanitra na fireketam-po amin'Andriamanitra zany ianao te hanana fiainana dia ao amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ny azona zany. Lasa feno ny fahafenoan'Andriamanitra. Eritrereto zany hoe feno tiantsika zany hoe feno fanahy. Fa zay koa izy amin'ity lafiny ray ity. Ny fahalalana an'Andriamanitra mahatonga antsika feno ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Efesiana 4:7-7 sy 7. Mangataka amin'Andriamanitra vavaka atao amin'ny Paoly io ary tsy eto amin'ny Efesiana. Efesiana ihany fa fitenin'ny Paoly matetika io. Vavaka atao amin'ny Paoly mangataka amin'Andriamanitra ny ahaizanareo mba mivahoaka an'Andriamanitra rehetra mahafantatra tsara ny fitiavan'i Kristy dia izay sakany sy halavany sy ny haavony ary ny halaliny. Ty 4D ty. Any mbola tsy hain'ny mpanao siansa amin'izao zany 4D zany. Mbola 3 izy dia rehefa anao pub dia 5D, 12D, fa tsy mbola misy 4D. Fa fitiavan'i Kristy 4D, sakany, lavany, haavony, ny halaliny. Engany eo fantatrareo tokoa ny fitiavan'i Kristy, na dia tsy mety fantatra tanteraka na oviana azy zany. Zay koa misy lakle. Na dia tsy mety fantatra na oviana ary zany. Mba hameno anareo ka hidiranareo amin'ny fahafenoana rehetra ananan'Andriamanitra. DM namakiko an'io. Fahefatra, manala amin'ny fahalotony zao tontolo zao. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho afaka amin'ny fahalotony zao tontolo zao. Ahoana zany? Petera 2:2-20. Fa raha misy efa afaka tamin'ny fahalotony zao tontolo zao no ninona? Ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Eo izy niraisintsika. Rehefa mahalala tsara an'Andriamanitra ianao izy dia afaka amin'ny fahalotony zao tontolo zao. Noho ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy, nefa voasigotra izany indray, verina any amin'ilay fahalotony zao tontolo izao indray ka resy, dia tonga ratsy noho ny tamin'ny voalohany ny amin'izany olona izany. Fa ny zava-dehibe raisitsika aloha dia izao hoe afaka amin'ny fahalotony zao tontolo izao ianao noho ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy Tompo. 5, midika ihany koa izany fahalalana an'Andriamanitra izany hoe famonjena. Raha ataontsika amin'ny teny anankiray izy dia famonjena. Tany amin'ny testamenta taloha ao amin'ny Jeremia dia izay mihitsy ny ilazany azy. Jeremia 4:20-7. Nikisaka ve za? Ao. Jeremia 4:20-7. Ary omeko fo ahalalany ao tompo izy. Meko fo ahalalany ao tompo izy. Dia oliko izy. Za kosa ho andriamaniny fa hiverina amiko amin'ny fony manontolontsika. Ny bebahantsika hiverenantsika amin'ny tompo sy hanetrentsika tena dia rehefa mahalala azy tsika. Mahalala azy ho tompo. Dia izay famonjena izay miverenantsika fantelina. Efa hainareo tsy enjery ve raha tsy avoakako tonga dia vakianareo. Ary izao no ao andraso aloha 1, 2, 3 ary izao no dia ny lalanao Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay irahanao. Mba mitovy amin'ny témoin Jéhovah itsika rehefa mahay an'io tsy ejery. Fa samy hafa amin'ny fahazahoantsika azy. Satria ilay tsika ilay Andriamanitra sy Jesosy Kristy iray ihany. Zao ny fiainana mandrakizay dia ny mahalalanao izay Andriamanitra tokana sady marina, Jesosy Kristy izay nirahanao. Famonjena ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa tsy voavonjy fotsiny ianao dia milamina eo fa mampitombo ara-panahy koa. Mampitombo ara-panahy satria mitombo tsy kelikely foana ny fahalalanao an'Andriamanitra. Kolosiana 1:10. Mba handehananareo mendrika ny tompo, manao ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra, sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Mitombo. Vavaka atao amin'ny Paoly io Kolosiana. Dia ho hitantsika fa amin'ny Kolosiana, Efesiana, Filipiana dia averiny foana izay vavaka izay. Isaky ny fiandohan'ny epistiliny dia averiny foana izay vavaka izay. Vavaka Paoly tsy nangataka mihitsy izy hoe mba azo 4 nareo na azo nareo. Vavaka Paoly dia izao hoe mba hitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ianareo. Averiny foana izay vavaka izay. Efesiana 4:7-7 ilay mbola mitombo ara-panahy koa.
mandra-pahatonga antsika rehetra amin'ny firaisan'ny finoana sy fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny fahafenon'ny Kristy. Zay izy amin'ny baibolinareo, araka ny refiny alehibe ny fahafenon'ny Kristy. Lasa mitovy amin'ny Jesosy Kristy hatrany. Zay le lehilahy lehibe. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tonga antsika mitovy amin'ny Kristy hatrany. Dia jerenareo koa zany any amin'le polikopiany vavaka Paoly rehetra ny tononoko daholo. Efesiana 4:4 andininy 17. Fa le fahalalana an'Andriamanitra koa dia mahavokatra amin'ny asa tsara. Tena ngeza be. Dia ile mampime fotsiny rehefa le olona mijery ny aloha dia fampiarana ihany ny zava-dehibe fa tsy mila an'izany hoe malala mianatra zany. Tena tsy malala ianao raharaha, fa ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra dia mitarika anao azoto hanompo ny tompo. Ny vokatry ny fahalalako an'Andriamanitra dia mbola tsy mipetraka mihitsy zay 3 semaines ny fanompoana ny tompo. Tsy mipetraka mihitsy fa kely lasa foana. Dia fa be dia mila manao vakansa hony mitarika antsika azoto hanompo ny tompo. Petera 2:1 ka hatramin'ny 9. Petera 2:1 ka hatramin'ny 9. Noho izany dia manaovy izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo maneho fahatanjahan-tsaina. Nino aloha ianao tamin'ny voalohany dia mitombo mila fahatanjahan-tsaina. Amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana. Io ilaina ny fahalalana. Amin'ny fahalalànareo dia fahonona-po, ary amin'ny fahonona-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. 9. Fa raha hanananareo zany zavatra zany, le fahalalana an'Andriamanitra sy ny rehetra, raha hanananareo zany sady hanananareo betsaka, dia manino aozy izy? Alefa amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Tsy mipetraka zany ianao tsy tafatombona eo ianao rehefa fantatra eo Andriamanitra eo. Fantatra hoe inona avy zavatra nataony io anao. Dia tsy menimenina ianao sa hoe mba nangatahako aminy dia tsy meny anahy mihitsiny. Efa nahazo betsaka ianao fa tsy tadidinao zany. Tsy tadidinao zany. Fa raha izy koa mba hiteny ianao hoe efa zao no nataoko anao ry faly, dia tia mba handrasako aminao dia tsy mety ataonao fa lozanao menimenina, dia manahoana moa ny fiainako? Asa raha mba azotsika zany, manahoana ny fiainako raha zany ny ataony anahy? Dia ho anahy dia tsotra dia zao ny ataoko hoe ninona ataoko anao ry tompo, na dreraka karary ihany na faty ary zany dia tsy mbola mahavaly ny zavatra nataonao tampoko zany. Zany mihitsy ny antony havelomako ty. Ny fitiavan'ny Kristy ny manery satria zao fantatro maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra dia maty koa izy rehetra, ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony fa velona ho an'ilay maty sy nitsangana amonjy zany ny antony havelomako. Tsy tebe fangatahana amin'Andriamanitra fozy nefa nomeny anara tsy voavaliko ninona zavatra ataoko. Tsy avelan'izany ho malaina ianareo rehefa mahalala an'Andriamanitra, fa tsy maintsy mahavokatra ary tombo hatrany amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy tompontsika. Io mahavita mitandrina ny didiny, mitandrina ny teniny dia mandeha ohatran'izay nandehanany. Ny Jesosy Kristy ary ange 3 taona tsy nijanona izy, tsisy izay anisitriny anolohany. Ny azo ho vao 3 herinandro. Mbola kely zany efa tady ho faty ahiry zareo. Verenantsika ary izy. Inona avy ny vokatry ny fahalalana an'Andriamanitra? Anankifito izy. Voalohany, tomba fahasoavana sy fahadanana. Faharoa, fiainana sy toe-panaraka an'Andriamanitra. Fahatelo, laza feno ny fahafenoan'Andriamanitra. Fahefatra, manala ny fahalotony zao tontolo zao. Fahadimy, famonjena. Fahenina, dia fahafito farany, tarika antsika azoto hanompony tompo. Hiditra amin'ny farany amin'izay tsika ahoana ny fomba lalana an'Andriamanitra. Noho izany, averiko kely aloha fampidirana,
tsy ny fehezana anana an'ireo zany ny andrasan'ny tompo amintsika hoe ezaka hitombo fahasoavana sy fehadanana, ezaka nompon'ny tompo, ezaka hitombo ara-panahy, ezaka ny famonjena, ezaka hiala faotolo zao tontolo zao tsy vitanao zany e. Tsy ny fehezana amin'ireny tadiavina aminao fa ninona ny alalanao an'Andriamanitra. Eto tonga amin'le anina fa le rehetrarehetra nanao an'iny efa tsy tonga tsony fozy tena sarotra enona loatra zany teninao zany falika izy amin'ny mahenao zany fa alao zay andeha tany amin'ny sekoly baiboly. Voalohany aloha raha te halala an'Andriamanitra ianao mila fantatrao hoe Andriamanitra zany fanahy ivelan'izao tontolo zao, tsy tamaso zany, fanahy zany. Zany nanao an'izao tontolo zao, io galaxie, io système solaire, io année lumière rehetrarehetra io izy nanao an'io. Any hatrany mbola lehibe lavitra noho izany zany Andriamanitra zany, ivelan'izao tontolo zao izy. Ary faharoa zany Andriamanitra zany Andriamanitra masina, tsy azo tsisy pitianota, pitiana loto, tsisy fangarona kely ary. Ny dikan'izany dia zao, tsy afaka ny ahita sy halala zany mihitsy isika. Zay aloha dia mila mazava, tsy afaka ny ahita sy halala an'Andriamanitra zany mihitsy isika. Zay ny lazainy ao amin'ny Joba 2:7-8 hoe tsy takatry ny sainao ve ny fomba an'Andriamanitra ary tanteraka ve ny fahitanao ny tsotoa. Tanteraka avo noho ny lanitra zany ka inona ny hainao atao, lalina noho ny fiainatsitsy zany ka inona ny fantatrao. Tsisy zavatra fantatrao momba an'Andriamanitra io, eza loatra io. Raha avakitsika amin'ny teny hafa izy dia zao hoe moa azonao takarina ve ny zava-dalina momba an'Andriamanitra, na azonao fantarina ve ny fahatanteran'ilay tsotoa. Avo tahaka ny lanitra zany ka ataonao ahoana, lalina noho ny fitoeran'ny maty zany ka ho fantatrao ve? Tsy ho fantatrao. Dia mbola efa avakitsika teo ny Isaia 5:20, ny fihevitra tsy fihevitrareo ary lalanareo tsy mba lalako ny tompo. Tahaka ny avo ny lanitra amin'ny tany, ny avo ny lalako amin'ny lalanareo sy ny hevitra amin'ny hevitrareo. Raha mbola tia isaitsika ity no ampiasaina tsy ho tonga any amin'izany tsika. Zay no mahatonga le hoe fa le olona tsy mety tonga satria ny fahalalana mampieboebo dia famakiny ny Romanina 2:12 dia izy hoe miovaha amin'ny fanafoanana ny saina. Zany ny azy miovaha hony amin'ny fanafoanana ny saina. Tsy mila mampiasa saina, tsy mila mitady fahalalana tsony satria efa voavonjy. Zany ve voasoratra? Ahoana voasoratra ao? Miovaha amin'ny fanavaozana ny saina. Le saina avaozana io no ahafahanao mahatakatra an'Andriamanitra, fa tsy le saina tsotra amin'izao, na hoe tsy mila saina tsony. Dika zany dia zao, verenantsika ilay nitenena tamin'ny voalohany indrindra, tsy maintsy Andriamanitra ihany no manambara ny tena, zay tsika vao afaka mahafantatra azy. Tsy maintsy Andriamanitra ihany no manambara ny tenany amintsika, zay tsika vao mahafantatra an'io Andriamanitra io. Fa tsy amin'ny herintsika no ahafantarantsika an'io, tsy takatra saintsika zany fa avo loatra. Avo loatra. Zay no lazain'ny Jaona 1:9-12. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana oviana, fa ny zanana kalatokana zay tahotratra ny ray, izy no manambara azy. Jesosy Kristy ilay nirahan'Andriamanitra, io no manambara an'Andriamanitra, fa itsika tsisy nahita an'Andriamanitra ka afaka halalana azy amin'izao. Dia misy karazany anankiroa ny fomba fanambaran'Andriamanitra ny tenany. Voalohany dia ilay antsoina hoe révélation générale na fanambarana ankapobeny. Andriamanitra dia manambara ny tenany amin'ny fahariana amin'ny zavatra nataony. Rehefa mijery ny zavaboarin'Andriamanitra ianao dia mahita an'Andriamanitra zavaboary. Zay no lazain'ny Salamo 9:20, ny ampahany ihany no vakitsika. Ny lanitra, ny ataon'io lanitra io dia mitory ny voninahitr'Andriamanitra. Zay ny asan'io. Mpitory teny tokoa io lanitra io e. Ny abakabaka dia manambara ny asan'ny tanany. Ny andro dia samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina dia samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny miasa sady tsy re akory feoany, kanefa ireo mampafantatra an'Andriamanitra, ireo zavaboary ireo, na ny lanitra na ny tany na ny andro na ny alina.
Romanina toko voalohany 9:7. Ty le izy entso. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Tezitra amin'ny olona Andriamanitra. Fa maninona? Fa izay fantatra ny amin'Andriamanitra, zany hoe tokony nahalalан'Andriamanitra ny olona zany. Ahoana nafantarana azy? Izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ampon'ireo satria nasehon'Andriamanitra tamin'izany. Fa ny fomba n'Andriamanitra tsy hita. Izany hoe ny heriny mandrakizay sy ny mahandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny naharinany zao tontolo zao ka fantatra amin'ny zavatra ataony. Any ka tsy manan-kalahatra ireo. Amin'ny teny malagasy ny dikany hoe tsy manan-kalahatra dia sans excuse. Azontsika kokoa nge le sans excuse noho le tsy manan-kalahatra. Tsy zay? Zay mateny gasy azy. Tsisy olona manana excuse tsony hoe tsy nisy nitory anay ke. Zay ne tsisy nitory. Ka hoany zay no any amin'ny afo be? No. Vao mijery ianao. Zay ne jambe. Vao matsapa mangatsika sy mafana ianao. Matsapa malemilemy sy mafy. Zany zavaboarin'Andriamanitra daholo. Dia ozy izy hoe efa nasehon'Andriamanitra taminao tamin'izany ny fomba tsy hita. Zany hoe ny hery mandrakizay sy mahandriamanitra azy. Ny olona rehetra tokony hafantatra an'Andriamanitra daholo amin'ny alalan'ny zavaboary. Na tsy mahita izy na tsy mandre. Tokony malala an'Andriamanitra foana. Saingy maninona? Na dia nalala an'Andriamanitra amin'ny zavaboary ary izy dia tsy nankalaza azy sady arak'izay mendrika ao an'Andriamanitra sady tsy nisaotra azy fa tonga zavapoana izy tamin'ny fisainany dia ny maizina ny fonodonto nandoka tena hoendry izy ka tonga dala ary voninahitran'Andriamanitra tsy mety loha dia nisoloany sary maneho olombelona mety loha sy vorona mba amin'ny biby manatongotra efatra sy zava-manaina mandady sy mikisaka. Vokany zany nanoloran'Andriamanitra azy amin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana mba hifanala ny voninahitra amin'ny tenany avy. Nisoloany laigna ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Araka ny heverany fahalalana marina an'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanany. Dia tsisy ilana an'izao fahalalana an'Andriamanitra zany. Dia arak'izany kosa no nanoloran'Andriamanitra azy amin'ny fisainana tsy mendrika ka nanaovana izay zavatra tsy fanao feno tsy fahamarinana rehetra ny faharatsiana ny fihereniny manana lolo-po sy ny isan-karazany. Dia tiako mbola mampiseho fa ny zavaboary dia ahafahantsika mahafantatra an'Andriamanitra. Kanefa tsy namela ny tenany tsy hanana vavolombelona izy Andriamanitra fa manao soa izy mampilatsaka ranon'orana avy eny amin'ny lanitra ho anareo sady mametaonjina ka mahavoky ny fonareo amin'ny anina sy ny fifaliana. Zany zavatra rehetra zany dia nataon'Andriamanitra ahatonga ny olona halala an'Andriamanitra. Tsy tia halala ny olona. Fa na eo ary zany ny feon'ny fieritreretana koa conscience ny resaka anio tsika tamin'ny culpabilité dia verenantsika izy. Feon'ny fieritreretana koa dia ahafahan'ny olona malala an'Andriamanitra. Romanina toko 2:12 ka hatramin'ny 5:10. Na oviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàn'ireo no misy manao izay andidiny lalàna araka ny naim-pony fotsiny amin'izao nefa izy tsy mahalala lalàna akory. Na dia tsy manana lalàna azy ireo dia ny lalàny tenany ihany fa ireo maneho ny asan'ny lalàna voasoratra ao am-pony. Efa voasoratra ao io. Sady ny fieritreretany vavolombelona ary fisaina ny fampepanga nefa mifanafaka ihany koa azy. Tsisy olombelona zany ka tsy malala hoe ratsy ny mangalatra, ratsy ny mandainga, ratsy ny mamono olona. Malala an'izany daholo ny olona rehetra. Ary raha miseho izy hoe tsy malala an'izany zay hoe diso angalaro ny zavany dia hitanao fa tsy tiany zany. Zay tsy tiany zany. Tsy fantatry ny olona fa tsy mety zany. Zay afa amin'Andriamanitra zany. Dia ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao io koa dia fanehoan'Andriamanitra hoe misy Andriamanitra. Zany foana nataon'ny olona na kristiana na Andriamanitra tsy tia ratsy aloha Asaka maty mihitsy zay tamin'iny. Ary raha maty ve ianao dia tia ratsy Andriamanitra? Zao nefa nireo zavatra ireo tsy mahavonjy. Zavaboary amin'ny fieritreretana sy ny fitantanan'Andriamanitra tsy ampy ireo alalana azy. Mila teny ireo. Ay, mitsiketsika be ve za? Mila teny ireo. Noho ny fahotahan'ny olona sy ny fahasimban'ireo. Jery zavaboary ingenao zao tena tangazana sisa ny hitanao e. Toy izy ianao mijery an'ilay tangazana maintimainty be avy nidorany zalahy, inona mba tsara amin'izao rafaly. Tsy mampiseho an'Andriamanitra zao a. Tsy ampy. Zay noho ny fahotantsika ihany na tonga an'izany.
tsy ampy hahalalana ny Kristy ireo, satria ao amin'ny Kristy ny afienan'ny rakitra ny fahalalana an'Andriamanitra rehetra ozy izy tsika teo Kolosiana 2:2-7. Tsy ampy hahalalana ny Kristy ireo fa mila tenin'Andriamanitra, dia izay le antsointsika hoe révélation spéciale. Fanambarana manokana ho an'ny olona izay mangetaeta, ny olona mangetaeta ihany. Ka mahatonga ny olona mangetaeta, Andriamanitra mampangetaeta azy. Eto le tsy zakan'ny olona mihitsy. Fa tonga any tsika rehefa gasy mamaky baiboly afaka 10 taona, hianatra amin'izany amin'izay tsika. Raha mbola eto, veverinao tsisy tsony zany gasy be afaka 10 taona. Ela be zany. Ka sao dia mbola tsy zaka le izy tsinona koa. Efesiana 2:7 sy 7. Mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara. Homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika sy ray ny voninahitra. Aindray, le Jesosy Kristy mihitsy ny ray ny voninahitra. Fahitanareo ve zany? Jesosy Kristy ny ray ny voninahitra. Io manome antsika ny fahalalana azy tsara. Ary mba hampahiratina maso ny sainareo ka ho fantatrareo izay fanantenanany amin'ny fihetsona sy izay aren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Jeremia 3:30 sy 4:30. Zao ny atao hoe fanekena vaovao. Jeremia 3:30 sy 4:30. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany hoy Jehovah. Ataoko ao an-tsainy ny lalako, dia hosoratako ao am-pony. Izaho Andriamanitra dia izy oloko. Dia samy manino ozy izy? Samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy tsony izy hoe mahalala ny Jehovah. Tsy mila zany tsony, satria samy ahalala avokoa izy rehetra, tramokely indrindra ka tramolehibe indrindra hoy Jehovah, fa avelako ny eloko ary tsy ho tsarovako tsony ny fahotany. Misy le fiombonana, firaisana amin'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, fahalalana an'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra zany. Ty le tsy zakanareo. Iny mbola tsy mampaninina ihany fa ty ny tena raharaha. Ahoana zany ry Tompo? Ny 9:20 itsika tsara. Inona ny 9:20? Makanesa ty amiko ianareo izay mahasafatratra sy mavetsatsetany zany me ianareo fitsarana. Tena ty tsika fa inona ny lazain'iny eo ambony eo? Ozy izy. Tamin'izany andro zany dia hoy Jesosy ny teny hoe mideranao aray eo tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa manino ozy izy? Nahafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany zavatra zany, nefa nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny ray eo, satria zany ny sitraponao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy efa hitanareo ve io? Efa nieritreretanareo ve io? Tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka, ary tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy zay tiany ihany io. Zay tiany ihany io. Zay tiany zanaka anehoana azy, zay ihany no mahalala azy. Manavakavaka ve le Andriamanitra? Amin'ny fitaovanao amin'izany dia baiboly ny afantarantsika, ny alalantsika an'Andriamanitra dia tsy maintsy ny teniny ihany. Hoy izy tsika tsy ampy ny zavaboary fa mila ny teniny. Hebreo 1:1-7. Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa ny nampitenenany tamintsika ny zanany. Hoy izy tsika hoe Jesosy Kristy ny fonony baiboly. Rehefa mamaky baiboly ianao, ny afantaranao ny Jesosy Kristy tadiavinao fa tsy ny hoe inona ny ataoko, inona ny tsy tokony ataoko. Satria amin'izao andro faran'izao no nampitenenany tamintsika ny zanany. Andro farany. Ny andro farany zany rehefa tonga Jesosy Kristy zay ny antsoina hoe andro farany. Sahirana indray tsika amin'ny 3 décembre tsika mijery ny andro farany raha tianareo ny andro farany. Jaona voalohany 5:7 ka hatramin'ny 12. Jaona voalohany 5:7 ka hatramin'ny 12. Raha mandray fanambaran'ny olona sika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Tsy maintsy ao amin'i Jesosy Kristy foana le izy.
Izay mino ny zanaka no manana fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia fanampandangy satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Izao ny fanambarana. Fiainana mandrakizay no men'Andriamanitra antsika. Ary ao ampizanany izany fiainana mandrakizay izany. Izay manana ny zanany ka manana fiainana, ary izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana fiainana. Ao amin'ny Kristy fono Baiboly, ao ihany no alalana an'Andriamanitra. Rehefa mamaky Baiboly ianao dia izay alalana an'Andriamanitra atao, fa tsy ninona ny tokony ataoko sy ny tsy tokony ataoko. Ankoatra ny Baiboly dia mifanahy masina koa. Fanahin'Andriamanitra koa manambara amintsika. Kolosiana 1:2-7-10 araka ny voasoratra hoe, izay mbola tsy hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona, na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Tamin'ny alalan'ny fanahy no nanambaran'Andriamanitra antsika ny momba azy. Fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay n'Andriamanitra ara dia fantatra ny fanahy daholo. Iza mahalala ny ao am-pon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany. Dia toy izany koa ao miaraka. Tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Dia efa nianarantsika teto amin'ny gasy mahay mamaky Baiboly fa tsy misy teny raha tsy misy fanahy, ary tsy misy fanahy raha tsy misy teny. Tsy hoe hivavaka hangataka amin'ny fanahy mba azon'ity Baiboliko nefa akomboko ihany. Tsisy azonao io. Mahita manaonao foana ianao raha vao manao an'izany. Fa tsy nisy io Baiboly io raha tsy fanahin'Andriamanitra nampitenin'ny olona tao anatiny. Ary fanahin'Andriamanitra tsy miasa ao anatinao raha tsy misokatra io Baibolinao io. Miaraka izy roa. Kanefa tsy misy mahalala ny ao am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany, dia izay voalaza ao anaty Baiboly. Izay ny ilaina ny gasy mahay mamaky Baiboly. Jaona 5:20-20 sy 4:20 koa ilay asa amin'ny fanahy masina ny resantsika eto. Izany teny izany dia voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina. Izay raha nyray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra inona. Izay no lazaiko taminareo. Tsy maintsy misy tenin'Andriamanitra aloha heninao efa niraisinao. Izay ny fanahy masina vao mampianatra anao sy mampatsiaro anao ny tenin'Andriamanitra io tompoko. Fa tsisy hoe mivavaka fotsiny dia mahalala an'Andriamanitra fotsiny amin'izao. Tsy maintsy mila tenin'Andriamanitra ianao satria ny teny no nanome an'io zavatra izay nolazaiko taminareo no hampatsiarovon'ny fanahy masina sy ampianarin'ny fanahy masina. Farany, conclusion ty. Tsy eto tanteraka mihitsy nefa fahalalantsika io. Mila azotsika izay fa tsisy olona mahalala an'Andriamanitra 100% izany. Tsy misy olona tia an'Andriamanitra 100% izany. Tsy misy olona manana firaisana amin'Andriamanitra 100% izany. Tsy eto tanteraka mihitsy ny fahalalantsika an'Andriamanitra. Izay no lazain'ny Deutéronomie 7:20 hoe anotompo Andriamanitsika ny zava-miafina. Misy foana ny zava-miafina. Tsy ho hainao. Fa atsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara mba hakatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Zany tsy midika hoe izay kely efa fantatrao aloha ezahana tanterahana dia izay ianao vao mianatra no ny zavatra ambara rehetra dia ho atsika sy ny zanantsika mandrakizay, ary ny teny rehetra amin'ity lalàna ity dia natao fantatsika sy ho hakatoavantsika daholo. Amin'ny fahalalana an'Andriamanitra ny ahafahanao manatanteraka an'izany. Dia izao koa lazain'ny Kolosiana 1:13-12 hoe tsy ho feno mihitsy ny fahalalantsika e. Ankehitriny isika dia mizaha amin'ny fitaraka tsy mahita tsara fa manjavozavo. Fa rahatrizay dia ahita mifanatrika tsika. Zao zany Jesosy Kristy mbola ohatrany ao anaty fitaratra izy jerentsika rehefa mamaky Baiboly tsika dia ohatrany mijery fitaratra. Fa rahatrizay izy izay vao hitantsika mifanatrika. Ankehitriny sombitsombony ihany ny fantatro. Fa rahatrizay dia ho fantatro tsara tahaka ny nahafantarana. Izay ilay lazain'ny Paoly tario raha marina nge Andriamanitra mahalala antsika fa tsika tsy mahalala an'Andriamanitra. Dia rehefa rahatrizay rehefa miveriny Jesosy Kristy izay vao fantatro tsara. Azany Andriamanitra izany tahaka ny nahafantaran'Andriamanitra. Any vao mahalala tsara an'Andriamanitra. Fa tsy feno tsy ampy mihitsy io.
dikan'izany tsy ampy dia tsy hoe ka rehefa tsy ampy io zany kinona tsony moa ny anarana fa efa tsy ho ampy foana e izay le anarana mianatra foana mba hitombony ny fahalalana an'Andriamanitra zany nanaovany an'ity tsy Jaona 7:20 fa baiboly 4 pejy be dia be mihitsy mieritreritra zany fa rehefa haiko ny Jaona 7:20 dia haiko ny baiboly marina fa iny zava-dehibe indrindra ao anaty baiboly fa tsy iny fotsiny ny baiboly fa ity be dia be rehetrarehetra ity dia mila vakiana daholo io dia mila ianarana dia mila hay tsy ho hainao mihitsy io mandra-pahafatinao na injato ambe rivo namaky an'io ary ianao tsy hainao mihitsy io kanefa mila mamaky an'io foana ianao mba hitombony fahalalana an'Andriamanitra ndikan'izany rehefa tsy mety tsy misy olona mahalala an'Andriamanitra 100% tsy misy olona tia an'Andriamanitra 100% tsy misy olona tsy manana firaisana amin'Andriamanitra 100% dia tsy misy olona koa zany mahatateraka ny tenin'Andriamanitra 100% tsy misy olona mahatandrina ny didiny 100% ary tsy misy olona mandeha ohatra ny nandehanan'i Jesosy Kristy 100% tsy eto tanteraka ihany koa ny vokatra zay CF culpabilité zay raha tsy azonao hoe dia verina ry foana tsika hoe misy fahotana foana dia misy fanameloana foana zay mahazo antsika zay lazainy Jaona 1:7-1 ka hatramin'ny 7 hoe endre manahoana ny fitiavana naseho an'iray antsika dia niantsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady zany tokoa isika ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy ity fa tsy ary satria izao tontolo izao tsy mahalala an'Andriamanitra dia tsy fantany koa tsika satria tsika efa lasa olom-baovao tsy micomprendre antsika mihitsy izao tontolo izao ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra tsika nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika ratra izay zany hoe raha zanak'Andriamanitra tsika dia tokony mitondra tena tahaka an'Andriamanitra tokony miaina tahaka an'Andriamanitra raha zanak'Andriamanitra nefa mbola tsy miseho izay mbola tsy mitondra tena tahaka zanak'Andriamanitra tsika fa ndraindray tsika manaonao foana ihany zaho anatiny ndraindray tsika manota ihany ndraindray tsy mety ihany ny ataontsika fa maninona fatatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika ary ho fatatsika izy dia izay tena endriny tokoa raha hatr'izay rehefa miverina eny amin'ny raha ny lanitra Jesosy Kristy izay vao tena hitako izy ay ve ohatr'izao le Jesosy ay ve tsy mitovy amin'le kofy bokosy be sy lava volo sy be volombavy ry izy fa ohatra anahy zany lazainiko ho tahaka azy isika fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa any zay vao tena hitatsika hoe io le Jesosy Kristy dia izay tsika vao miova mitovy aminy 100% any izy zay vao any tsika vao mahalala azy rehefa tena hitatsika izy tsy miteny mihitsy hoe eny ary raha tsy ho fantatrao izy dia aza miraharaha tsony fa ataovy izay fiainanao fa de toute façon tsy ho fantatrao zany mihitsy izy ary tsy ho tanteraka zany mihitsy ianao vakio baiboly 7 izay rehetra manana zany fanantenana miorina amin'izany zany hoe manantena ianao fa eona amin'ny Kristy indray andro any ary amin'izay ianao hitovy endrika aminy amin'izay ianao vao tena mitovy amin'ny 100% zay manana zany fanantenana miorina amin'izany dia maninona manadio ny tenany mba hadio tahaka azy koa zany hoe ety zany tsika dia efa mitombo tsikelikely hitovy anana fahalalana an'Andriamanitra sy hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy sao tsika dia efa mianatra hitombo hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy fa tsy tanteraka io raha tsy miverina izy eny amin'ny raha olo-lanitra noho izany raiso ity na tsy nandray mihitsy arenao hatramin'izay dia tia kosa mba raiso mila mitombo hatrany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra isika mila mitombo hatrany amin'ny fahalalana an'Andriamanitra isika Petera 2:7-7 raha tena marina reto tsy mety amiko mihitsy ty rano atao anaty kaopy ity mingetaheta be anefa ny kamo be isotro satria mbola mandraraka ato aloha zay ho mandraraka ry tsy hoe raha tsy ety tanteraka mihitsy ny fitondran-tenantsika satria tsy mety fatatsika 100% mihitsy Andriamanitra dia hijanona amin'izao fotsiny tsika zany non mila mitombo hatrany
amin'ny fahalalana an'Andriamanitra isika. Petera 2:7-20. Ko satria fantatrareo raha teo zany ry malala. Ka satria fantatrareo raha teo zany ry malala. Dia tandre mifandro voataonany fahadisoany ratsy fanahy ianareo ka lavo hiala amin'ny izay orenanareo. Fa isa 2:3 fa sy ny fahalalana ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Mitombo amin'ny fahalalana an Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika ho azy eny ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mila mikatsaka fahalalana an'Andriamanitra foana tsika zany. Jereo ngeny tsara ny maranantsika azy. Oabolana 2:2-5 voalohany ka hatramin'ny 5 vakiko fotsiny dia tapitra. Anaka, raha raisinao ny teniko, tsy satria tsisy fomba lalanao ahy mihitsy raha tsy avy ny alalan'ny teniko. Raha raisinao ny teniko ary raketinao amponao ny didiko, ka tongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao. Eny, raha miantso ny fahalalana ianao ary manandratra ny feonao azo saina, raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsakarena hafenina, dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an' Jehova ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra, fa Jehova ny manome fahendrena. Avy amin'ny vavany ny havian'ny fahalalana sy ny fahazava-tsaina.